azy a dia niteny Andriamanitra ray hoe io ilay zanako izay sitrako indrindra. Ety am-panombohana andao tena avelantsika sady Andriamanitra hiteny an'izany hoe sitrak'Andriamanitra ianao satria ny fonao efa vonona tsara handray ny sitraky ny fon'Andriamanitra. Ny fotoana rehetra eto dia fotoana anankiray indray izay ahafahantsika mampanaiky ny fontsika ao an'Andriamanitra ray. Aza vela isy zavatra hafa hitondra ny fijerinao makany amin'ny zavatra ivelany, voaka ny fonao sy ny fifantohanao ao amin'ny Kristy Jesosy irery ihany. Izy no maty teo ambony fijaliana ho antsika tsiraray avy, ary izy mbola miantoka sy antoka ny mandrakizay antsika tsiraray avy. Raha sitraka ao dia aoka ny fahalinanao rehetra, ny fifantohanao rehetra mihitsiny, tsy ho any amin'ny olona, tsy ho any amin'ny tenanao akory, tsy ho any amin'ny zavatra any an-trano, tsy ho any amin'ny zavatra mety nandaniana andro sy eritreritra nandritra ny herinandro, fa atao fotoana anankiray ity tena hifantohantsika amin'ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka dia tsy izany fa Jesosy Kristy irery ihany. Manasanao hoe hitsangana rehetra sitraka ao ho fanomezam-boninahitra an' Jesosy no antitsanganatsika, satria tsy misy olona mendrika nome am-boninahitra izany fa izy irery ihany no mendrika ny voninahitra. Andehantsika hivavaka ary. Raha amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra anao zahay ny amin'izao andro maraina izao indray izay omenao ny Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famondram-ponao amin'ny Andriamanitra. Misaotra fa Andriamanitra tsara ianao, misaotra fa Andriamanitra tsy miovy ianao, misaotra fa ny tombon'andronay Andriamanitra dia mbola noho ianao irery ihany. Misaotra Jesosy fa asehonao fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao, Andriamanitra miaro ianao, Andriamanitra mamatsy ianao. Misaotra ny amin'ny fofinaina izay mbola eo amin'ny tsiraray avy, mbola misy ny fahanantenana satria mbola misy ny fahavelomana. Jesosy hoe fahanantenana ny amin'ny fanehoam-pitiavana mandrakizay izay raisinay aminao Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao ny tsiraray avy izay tonga soamantsara eto amin'ity fitoerana ity, vonina izay Andriamanitra. Andray ny teninao no ahitsy, ho amboarina, ho atsangana, ho anarina indray Andriamanitra. Anehoana ny voninahitry ny anaranao Jesosy ao, ny antom-pisiana etỳ an-tany Jesosy dia tsy ho anay fa anehoana ny voninahitry ny anaranao Andriamanitra. Satria Andriamanitra avo, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra ambony, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra mendrika ny fiderana indrindra ianao. Ilay tsy miova, ilay tsara indrindra, ilay be voninahitra. Eny Jesosy, ny tenim-piderana rehetra izay fantatray Andriamanitra dia mbola tsy afaka ny alaza ny momba anao Andriamanitra, fa tsara indrindra ianao, masina mandrakizay ianao. Ary mendrika ny fiderana ianao, ny lohalika rehetra dia nikoko eny atrehanao, ny lela rehetra dia hiaiky ny fahalebiazanao, ny maso rehetra dia samy ahita ary efa nahita ary mbola ahita ny voninahitra ao Andriamanitra, fa tsara indrindra ianao. Tompo, aoka ny teny aloky ny vavanay Andriamanitra dia teny manambara ny fahatsaranao mandrakariva. Aoka tsy ho sintomin'ny tany ny fomba fiteninay Andriamanitra na hifanaraka amin'ny zavatra misy na nitranga amin'ny fiainanay, foka ny teninay tsiraray avy Andriamanitra dia ny teninao Kristy izay mitoetra betsaka ao anatinay tsiraray avy. Satria ny teninao dia milaza hoe ny alehibe ny ao am-ponareo no itenenana ny vava. Jesosy eo, ny teninao no tsara indrindra eo amin'ny fiainanay, ny teninao no mpitarika anay Andriamanitra, ny teninao no manitsy anay Jesosy Kristy, ny teninao no mampianatra anay sy manangana anay Andriamanitra, ny teninao no tena manilo ny lalana tsiraray avy. Ho aiza tokoa zahay Jesosy raha tsy eo ianao, ho aiza zahay Jesosy raha tsy eo ny teninao mampianatra anay, ho aiza zahay Jesosy raha tsy eo ianao Andriamanitra manangana anay isanandro isanandro, fa ny teninao dia fananganana ihany koa. Mankasitraka Jesosy, voninahitra ho anao mpanjaka, voninahitra ho anao mpamonjy. Meo voninahitra Andriamanitra amin'izao fotoana izao, asa anatin'ny vavakao meo azy ny voninahitra amin'izao maraindraina izao Andriamanitra dia voninahitra ho anao. Amin'ny androm-piainanay rehetra voninahitra ho anao. Ny fitenin'ny vavanay dia aoka fanomezam-boninahitra ny anaranao. Ny fisaintsainanay Andriamanitra dia aoka hanome voninahitra ny anaranao. Ny fietretanay Andriamanitra dia aoka hanome voninahitra ny anaranao. Ny mikasika ny rehetra mihitsy Andriamanitra dia aoka hanome voninahitra ny anaranao. Hatramin'ny fotoana kely indrindra amin'ny fiainanay Jesosy dia aoka hanomezana voninahitra ny anaranao. Raisy izao fotoana izao Andriamanitra, aoka ny fanainao masina no ameny ny tsiraray avy indray. Ataonay ahoana ny fahatakarana ny teninao raha tsy ny fanainao masina mampianatra anay. Fanay masinao feno indray izahay, ahafahanay mahay sy matakatra ny sitraky ny fonao. Ka sy io ny fonay Andriamanitra, aoka tsy ho fahazarana ity fotoana ity, foka fotoana anankiray indray fiainana
anovana tamin'ny sela kely indrindra amin'ny tenanay Andriamanitra, anangananao anay amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra raha eo. Amen. Amen. Taontsika tehaka mafy ho an Jesosy. Alleluia. Tonoa ny fiadanan'ny Tompo amin'ny olo akaikinao raha sitraka ataovy ampitiavana te mihitsy hoe fiadanan'i Jesosy indray ho aminao ako fotoana anankiray ty hananganan'Andriamanitra amin'ny fiainanao indray. Amen. Tsara avokoa ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra ray, satria Andriamanitra tsy mahay manome zavatra latsaky ny maha-izy azy. Izay rehetra atsipiny dia maneho sy manambara ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Dia antsika maka ny Salamo 1:1 ka hatramin'ny 4. Salamo 1:1 ka hatramin'ny 4. Isaky ny mamaky ten'Andriamanitra tsika dia mialohany hamaky tsika ten'Andriamanitra dia minofa Jesosy Kristy afaka niasa sy hanova momba antsika tsiraray avy. Salamo 1:1 ka hatramin'ny 4. Izay mivaky toy izao raha antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy raha sitraka ao manao hoe Alleluia, miderany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampoana. Iza ny mahalala ny seza lehibe ataon'i Jehova, mahalaza ny seza ny asa lehibe ataon'i Jehova, na mahatonina ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehova tsarovy ao araka ny fankasitrahanao ny olonao, fangio amin'ny famonjenao ao. Amen. Tao sokafantsika ny fotsika androany, dia ataontsika vavaka izany hoe Jesosy fenoenao indray androany. Jesosy aoko ianao ny ameno Andriamanitra androany. Jesosy aoko ianao ny hitarika amin'ny alalan'ny fanenao masina. Jesosy aoko fotoana anankiray izay hanamboaranao andro aty fotoana ity androany. Jesosy tononoko eo amin'ny vavako mandrakariva ny fiderananao, satria izany no antom-pisian'ny vavako, antom-pisian'ny fisainako. Aoka ny teny rehetra izay tsy avany aminao Andriamanitra, tsy handalo amin'ny fisaintsainako akory, fa aoka ny teny tokany eo anatin'ny fonao Andriamanitra no hiarihary eo anatin'ny vavako. Asandrato ny vavako amin'izao fotoana izao, aza vela hitsahatra fa asandrato ny vavako amin'izao fotoana izao, aza vela isy hanasaraka anao amin'Andriamanitra. Aoka ny vavaka ny teboka anankiray ahafahanao mifandray an-tanana amin'Andriamanitra. Atolory azy ny tenanao androany, atolory azy ny mombanao androany, aza mijery ankaviana mijery ankavanana. Sokafo ny fonao, sokafo ny tananao, sokafo ny mombanao rehetra, mba ahafahan'Andriamanitra miditra lala eo amin'ny fiainanao. Fa androany ilay fotoana anankiray izay afaka itenen'Andriamanitra tahaka ny tenenany tamin'ny teo alohan'ny fahasan'i Lazarosy hoe mivoa. Dia androany aoka koa hivoaka ny fahasahianao, aoka koa hivoaka ny firehetanao ho voninahitran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina indray amin'ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Toy izy ny vavaka androany. Alleluia. Alleluia. Mbola anao Jesosy mivoninahitra, mbola omena ianao Jesosy ny fankasitrahana rehetra, ny fiderana, ny laza ho anao rehery mandrakizay Jesosy. Ianao ilay avy indrindra Jesosy, ianao no masina indrindra Jesosy. Tonga sondra ianao Jesosy ao anatinay tsirairay avy androany. Feno ianao indray izay Jesosy androany. Aoka Jesosy tsy fantoka akoatra ny fanatrehanao izay amin'izao fotoana izao. Mila anao tanteraka ny aminay rehetra Jesosy. Ianao no masina indrindra, hoderainay mandrakizay ny anaranao. Fa tsara loatra ianao Jesosy eo amin'ny fiainanay. Miaraka aminao Jesosy dia tsy misy zavatra ratsy izany, fa tsara daholo. Na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay Andriamanitra dia tena hoe misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra fa tsara loatra ianao amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa lehibe loatra ao am-ponay ianao, tokany eo amin'ny fiainanay ianao. Ianao ilay Andriamanitra fiandohan'ny fiainanay ary fiafaran'ny fiainanay Jesosy. Aoka izay tsy hiala eo anatrehanao Jesosy eo, aoka izay hifantoka tanteraka aminao Andriamanitra. Alleluia. Manao masina indrindra Jesosy eo. Masignanao, ianao, Tompo tsisto anao. Masignanao, ianao,
Jesús. Davilaza famasi. eo aminao Jesosy any mahatsara anay eo aminao ihany mahatamana anay Jesosy io aza vela iodika avy aza vela iodina vanan'izay naiza fa tena hoe aoka tena hoe eo aminao eo anilanao rery ihany mahatsara anay Jesosy milanao zahay mifiainanay milanao zay tianay loatra Jesosy ny eo anilanao tianay loatra ny fanatrehanao tianay loatra ny fisianao eo amin'ny fiainanay tonga soa ianao Jesosy eo anatinay Jesosy manatrehanay ianao androany Alleluia tiako ny eo anilanao sy ny anao itera se akalazanao Jesosy tamiao anilanao tiako ny eo anilanao tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao sy ny fanatrehanao itera se akalazanao Jesosy tamiao anilanao dao aversika ihany zany tiako ny eo anilanao Jesosy tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao sy ny fanatrehanao
mety be dia be jesosy ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainanay any zavatra lalovanay mety hoe tsy takatry ny sainay jesosy amin'ny maha-olombelonay jesosy fa zao jesosy tehirizy fotsiny fijoroanay ho anao tehirizo ny mombanay ho anao jesosy tany mafy ny mombanay jesosy milanao zay jesosy eo amin'ny fiainanay aza vela heritreritra akoatranao akoatran'ny anaranao akoatran'ny fiasanao akoatran'ny teninao jesosy androny ilanao zay jesosy na sarotra aza jesosy mety zavatra lalovanay dia tsy ala eo anatrehanao zay jesosy kristy
mazo toerana tompoko azafady. Mazo toerana tompoko azafady. Fiadanan'i Jesosy eo amintsika rehetra tompoko. Ny ambarako voalohany dia nofy izay tamin'ny juin 2014. 26 juin 2014 tamin'izay dia ery misy trano ony dia za ery ambany-rihana dia eo ny totohatra. Dia miakatra ny totohatra dia tonga eo amin'ny rihana voalohany dia niakina teo amin'izay. Tampoka teo nisy ny bata avy ao an-damosina. Nitoeriko fa ohatran'ireny volomborony reny tsy olona le izy. Dia netiny dia netiny tery amin'ny lavarangana dia ety amin'ny sisiny tery dia natoso ny tany. Dia za milatsaka amin'ny tany tsy miohaka fa mitraka ohatran'izao. Dia nasehoany kintana be dia be eo amin'ny lanitra. Dia tonga tany ambany dia automatika tao anatiko ilay izy hoe inona ny dikan'iny nofo iny. Dia nisy olona nandalo ny teo dia nanontaniako inona ny dikan'iny nofo iny. Dia ozy ilay olona hoe zao iny batanao teo tsy hitanao iny fanamasina iny. Nasehoananao ny lanitra. Enao ao anatin'ilay nofy manao pijama marron sy fotsifotsy. Dikan'izay matory ianao. Mandehana fa aza matory tsony. Zany hoe dia ahoana ho any dika tapitra treo ilay nofy. Dia teo ny lasa saina hoe inona ny dikan'izay 26 juin. Izy ty ho ariana ho ampahafantarin'ny tompo aho hoe fetin'ny indépendance Madagasikara. Mandeha any ianao be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa. Mandeha any ianao efa masakozin'izay nareo andana ny any tena tiako matsy mitovy filazantsara. Na ny mandeha any Europa na mandeha any Afrika dia mitovy filazantsara foana. Fa tsy any ozy fa eto ianao aloha mitovy filazantsara. Betsaka ny gasy mbola mila antsika tompoko. Ny tao aorianan'izay volana juillet. Ny zavatra an'izay dia ity tao an-trano lady maraina nisy alehako. Dia ozy ny zanako hoe dada apreto ny hafa fa za ny andro sakafo. Dia napretiko ny gazy. Za miomana ao amin'ny efitrano misy kikika be ilay zanako vavy. Dada! Nivoaka na dia nitro tao. Io ilay gazy ity nitsoka le tuyau iny. Le gazy feno ny trano. Reko misy feo anankiray miteny amiko hoe voay daholo ny varavarakely. Le gazy amin'izany efa mirehatra ka raiso an-tsaina hoe gazy miaraka amin'ny afo midinina dikan'izay. Pain daholo ny teo ambony marina izay tenin'ny pasteur zanako izay. Pain daholo. Dia efa nanomboka nisy ny rehatra le izy. Fa isorako an'i Jesosy fa misokatra ny varavarakely. Maty ny gazy. Fa nisaotra ny tompo fa raha zay tsy le feo tao anaty. Fantatro fa mifanamasina izay fa tena asa angambatra any 200 mètres rano potika daholo maty daholo izay. Raha izay tamin'io andro io ihany andeha dia miverina ao anaty tunnel ambanidia. Nidona tsetroka nanomboka ny rehatra ny taxi be nandehanako. Ny fivoahana avy ao any amin'ny varavarakely nikoropaka daholo ny olona. Misaotra ny tompo fa tsy naninona. Fa mbola tsy vita fa ny fahatelon'izay tamin'io andro ihany tonga ohatrany efa tsy gazy tsony izany no mandeha fa charbon. Fa any amin'ilay trondro ilay mipelapelaka be ny endasina. Maikila le izy le devolona matratra. Izay ny anankiray tompoko. Ny faharoa ty ten'Andriamanitra lefa eto amintsika ity misy dikany ty. Ny ten'Andriamanitra any amin'ny Hébreux 4:12 manao hoe fa ny ten'Andriamanitra dia velona sy mahery, maranitra tahaka ny sabatra rolela, manindro hatrany fisahantony sy ny tsoka. Anisan'ny zavatra tato anatiko. Misy olona maromaro ao ananako lista. Reto olona reto aloha raha mifankahita amiko ataoko mamay reto. Taloha zay, taloha mihitsy zay. Fa le tenin'Andriamanitra lefa eto amintsika eto tena manindro nanao tena
antoniny sy nitsoka tena ataony mamay mihitsy ianao fa tao anatin'ny ray volana izay miverimberina foana izy dia jereko misy tenin'Andriamanitra nefan'Andriamanitra tamin'ny ray volana ao amin'ny Matthieu 7:20 mahafinaritra ao amin'ny Matthieu 18 dia 18, 19, 20 raha misy fanahy mangataka zavatra inona fary ambany ary raha tsy mamela eloko ianao dia tahak'izay no anaovana raina fa tamin'ny afaka omaly nasain'Andriamanitra nanao pratika nisy olona mifanena tamiko fantatro tsara fa tsy nramina tsara isa raha moiny izy koa nafantatra hitako nijery tia le bandy le mpisoloky mamay dia ohatra ny tadidiko ny papako taloha rehefa misy zavatra tsy tiany aminao dia zao no ataony manao hoe dikan'izay misy zavatra izay fa ohatra ndraiky misy manao izay dia ahoana efa lasany amin'ny 30 metatra ny any verenako izy mijery gazety eo nikitiako ahoana rahalahy sakatra be izy ahoana ina vaovao manao nareo inona maresaka tsisy resaka moa tena adiniko le izy tompoko be dia be ny zavatra ataon'i Jesosy eto amintsika eto amin'ity toerana ity voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia andray teka mafy aho an Jesosy alleluia mandroso tompoko dia mbola voninahitra ho an Jesosy ny ahafahana mijoro vavolombelona eto le vavolombelona roa voalohany resaka toetra tambola tsy nandray an Jesosy dia karazan'olona le tia miaingo mba tsy ilazako hoe bezesta fa rehefa tamin'ny confinement 2020 dia tamin'izay any tantana akany tany amin'ny faritra Korondrano iny akany taiza zaza sahirana dia rehefa le mandeha amin'ny maraina satria tao anatin'ny confinement zany tsisy bus dia mandeha amin'ny indrokady iny dia ozy mifanahy masina hoe jereonao ozy izy dia inona hoa dia hitanao izy zavatra ray ihany no ilaina izay foana ny teny miverimberina dia fa inona raha ho tianao tenena amin'ilay izy dia jereo izy ny olona fa tena manao faran'izay maivana satria olona andeha lavitra tsy afaka anao mavesatra be mahafinaritra aloha ilay izy tamin'izany niraisina tombontsoa manokana satria ianao eny an-dalana eny na mandeha tongotra ary dia afaka mandray zavatra be dehibe avy amin'ny fanahy masina dia ohatr'izany mihitsy ozy izy nitiavako anao hoe ny tiako aminao le tsotra simple dia ahoana ary zany le izy dia le izy avy any anaty manomboka ozy izy fa tiako hoe ety avelany dia misy fotoana reto manandrana ihany le hoe mametaka kavina sy lokomena fa za mihitsy ny lasa gene fa par contre nefa ny tsy migene anao mahita ny olona manao an'le izy fa mahafinaritra ana satria teo koa ny ala fa mety ho ana le izy fa tsy ho anao fa tao ambadika le izy nefa ny tena voamaika ny tombo be mihitsy ny sensibilité tamin'ny fifandraisana tamin'ny fanahy masina voninahitra ho an Jesosy le faharoa mbola resaka toetra ihany fony mbola tsy an Jesosy tsy ny zazakely rehetrarehetra ny tiako afaka lazaina hoe mpanavakavaka zany lora zazakely tamin'izany nijerena fa le zazakely le mafatifaty reny ihany ny tiako fa rehefa nikasi an Jesosy rehefa tonga mpitory filazantsara eny akalamanjana fa nanzipo ary taritin'ny ankizy kely le be anyreny fa tsy migene anao mihitsy le izy fa mahafinaritra anao ary na dia any anaty bus ary tena voninahitra ho an Jesosy indraindray mihitsy le zazakely tena mitomany be reny dia voajerena ohatra hoe fa maninona izy dia mangina le zazakely mijery anao tena voninahitra ho an Jesosy tsisy hidirako le izy tsy hoe zany tsara fa Jesosy ny tena tsara manefy sy manamboatra atsika ny teny koa moa manitsy atsika foana dia tsara reny teny reny tena raisintsika amin'ny fiondriana tanteraka manaraka an'izay efa njoroan'le zanako vavolombelona teto resaka trano le izy resaka avalimbavaka rehefa nahazo an'le trano avy amin'ny Jesosy zay dia misy fotoana mipetraka tao an-trano dia mijery hoe raha ohatra zany hoarina le tranonay teo aloha sy le trano dia ohatrany hoe tsy dia tsara ny finition an'le trano no voazo dia zany eritreritra an'izay fa rehefa tonga tany amin'ny sekoly tonga dia navoaka an Jesosy teo le izy tao anaty fampianarana hoe ny valimbavaka avy amin'ny Jesosy tsy voatery arakaraka le eritreretintsika fa tsara nefa le izy dia tena tsara tokoa aloha le izy tsara HVKL tao ambadika izay satria rehefa avy le orana tete be le tafo satria le izy resaka fanotronana nazahoana le izy terasy le tao ambony fa nony amin'ny teninay hoe tsy atonona anay le trano dia nataon'le tompotranotrano le izy dia ny tete be zany le izy satria tsy mipanty le tafo
dia mitete be le trano misy azany hoe avy any Rivomamo valo alina mbola mandroaka rano satria narana itsika dia oranorana foana teo ao fa nitazomina foana le fiadanana sy le ten'Andriamanitra hoe tsara foana ny avy amin'ny Jesosy tena voninahitra ho an' Jesosy fa ny olona ny avelany ihany satria le tompon-tranona ny avelany ny olona ny ataony tsy tafandrimandry maniraka olona foana izy mijery an'le trano dia le olona zany tsy samanao an'le izy hoe tsy hitanay mihitsy hanaovana an'io satria le izy tsy afaka atao hoe makaiza ny rano na makaiza dia farany izy contact direct ny tany amin'ny Sanifer dia voninahitra ho an' Jesosy fa izy daholo ny antoka ny lany Sanifer nanamboatra an'le izy tena marina foana ny tenin'Andriamanitra hoe tsara foana izay avy amin'ny Jesosy dia tao anatin'izay fanamboaran'izay anazy tanteraka ny dépense fa izy fotsiny teny hoe le hofantranonareo izy no anampiana an'le main d'œuvre an'le olona izay nefa mbola tsy vonona tao anatin'izay dia misy olona ihany koa nefany afaka hoe misy volanay tokony ho alaina dia rehefa natsoina le olona tamin'ny lakamisy ariva satria vitan'le olona lakamisy ariva le asa le olona ny asa koa tsy afaka negosiena mihitsy fa zay ozy izy tsy maintsy mbola mandeha ho any Tamatavy raha pitso ariva mantsiana zoma ariva io dia ahoana zany Jesosy ny atao dia rehefa natsoina nefa le olona tokony hoe anome an'le zavatra izany tena valibraingina be mihitsy ny nataony sady tezitra be izy tao anatin'le telefona dia za zany meme Jesosy tsy hijery ny tenin'olona iny ahako fa za hivavaka ho anazy dia nitazomiko foana mpisy fa Jesosy zany tena izay mihitsy hoe miandry fotsiny izy amoatsika an'le toe-po dia tena voninahitra ho an' Jesosy fa ny maraina ny antso izy alefa soatio izy le zanakao dia rehefa nandeha tany le zanako dia izy indray no nijoro vavolombelona tamin'le zanako hoe voavy ny antso mihitsy nareo dia nisy olona nandefa vola tao amin'le telefonako tena hoe voninahitra ho an' Jesosy ary tao anatin'io le lakamisy alina io tsy olana ray le nitotona fa vola maromaro ny tokony efaina fa voninahitra ho an' Jesosy rehefa omentsika le toe-po dia izy mandamany zavatra rehetra dia farany resaka fiarovana sy fitarian'ny fanamasina le izy nisy fotoana mandeha ho any Rivomamo zay tamin'izay andro sabotsy ny azomalo nisy famanginy fanamasina ohatran'izao hoe le Salamo 103 iny hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko dia teo dia ohatry ny zavatra nampatsiaroviny fanamasina nisy ady efa nilalova nefa elaela zay fa resaka ohatry ny hoe miatrana amina aina koa le izy tamin'izay dia tsaroko dia nivavaka fa rehefa sabotsy le mandeha zay dia misakafo dia rehefa nisakafo tsy henoko mihitsy hoe taiza ho aiza na kendana fa reko fotsiny hoe kenda tany anatiko tany dia nifandrenesako an'izy ohatry ny hoe vy mihitsy le any anaty any fa za mbola ohatry ny hoe tsy nitsangana avy hatrany fa satria pasteur Nirina mbola mampiresaka mbola mampimemianay eo dia fa avy eo rehefa nitsangana dia ivoaka dia tonga dia niazakazaka nakany amin'ny toilette dia narahan'ny pasteur nanahy fa manino ianao izy izy dia ohatran'ny kenda ho azy dia rehefa tonga tany tena niokoka dia avy eo tena nivoadrava any anaty tenda tany zay vao nahazo aina talohan'ny hidirantsika fifadikanana mihitsy dia 2 jours après fifadikanana le izy zay vao tena henoko hoe afaka tanteraka fa nitsaroko raha vao ohatry ny hoe raha vao afaka tamin'le izy dia zao foana nitsaroko nisy fampianaran'ny papa zay hoe raha mbola ilaina ozy izy ty vatako mety maty ty dia tehirizina dia ohatry ny hoe zay ny tonga dia tadidiko vao nitranga le zavatra dia tamin'ny rotokom-bolana angamban'izay alarobia avy nitory tany Mercetosika dia avy any aloha dia efa henoko hoe salama be HVKL dia rehefa tonga tany an-trano dia tonga tany fa tena heninao mihitsy hoe marary tena hoe courbature daholo hatrany ambony ka hatrany ambany tena hoe na hivavaka ary tsy vitanao dia ny alaka misy tontolo aloha zany dia niaina tamin'ny famindrapon'Andriamanitra fa tena hoe mipetraka le vatana dia rehefa zoma atoandro amin'izay normalement zay zoma tokony andeha hitory filazantsara Rivomamo fa tsy lasa dia rehefa atoandrotoandro dia niantso pasteur nanahy aiza ianao any avaratra ianao zany andrefana dia zara ho tafajanona tsara atao mpivoany ato fa matory tsara atao mpandriana ato fa ahoana dia nazavaiko ohatr' zao dia ao fa vavaka zay ihany nasesiny ty eny ary pisy tompoko dia henoko mihitsy izy hoe nivavaka tena voninahitra ho an' Jesosy rehefa tonga ny teo tamin'ny enina teo ny azoma tsy afaka nanatrika fanatrehana tamin'izay fa tany an-trano dia mbola tsy nahavavaka mihitsy fa tenin'Andriamanitra no nilatsaka le hoe na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia vato lampoko sy anjarako hatrany Jehovah zay fotsiny velona tao anatiko tao dia henoko hoe ny nahazo hery rehefa niboiboika avy any anatiko le teny ny nahazo hery
dia avy eo afaka nivavaka amin'izay tafiditra tao anatina fiankofana lalina. Dia avy eo rehefa vita izay dia natsoko ny ankizy hoe avitsika hivavaka. Fa rehefa nandeha amin'izay ny alina rehefa natory, henoko amin'izay hoe misy ataky. Fa nampahafatesana ilay izy. Henoko mihitsy hoe vao mitady kipo ny masoko dia izay fa... Dia za nefa ny en même temps an'izay sady manovy hoe lozandry pasteur Nirina andeha ho any Rivomamo. Dia tena nilozandry zareo tokoa ilay asabotsy. Fa nila nahakaina aloha. Tsika zany mila manaiky tarihan'ny fanamasina foana e. Nila nahakaina satria dia rehefa nody tokoa dia tany an-trano koa nefa nisy olona tena nila an'i Jesosy tonga tao aminay. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena nandray an'i Jesosy ilay olona. Ary tao anatin'ilay zomaly iny dia nisy olona maty teo ampitanay, ampita lavidavitra kely. Dia rehefa miresaka ilay zanak'ireo maraina, neny eo maty ilay madama etsy. Dia ay fa naninona hony? Mbola tsy tonga saina mihitsy ianao amin'io. Fa naninona hony dia mety niakatra tension, mbola maly maraina izy reneny mbola hitako nanana mpianatra teo. Dia maty izany ilay olona. Fa rehefa sabotsy ala mbola tsy napatorian'ny fanamasina ihany dia mivavaka. Dia avy eo dia tamin'ny 12 toy sy fanamasina, ianao ve ozy izy mba nahalala fa olona anie nataoko solonao e. Dia taitra be mihitsy aho hoe ahoana? Olona ozy izy nataoko solonao. Ianao anie no vizen'ilay fanampahafatesana tamin'ny alina e. Ka satria ny anaran'ilay olona koa lovasoa mihitsy. Tena voninahitra ho an'i Jesosy dia mbola tadidiko ihany indray ilay fampianaram-papa hoe rehefa mbola ilaina ilay vatako mety maty. Tsy hoe izany tsara na izany marina sanatria fa Jesosy ny tsara miaro antsika izy amin'ny fotoana rehetrarehetra fa ny tsara amintsika fotsiny manamboatra an'ilay fiombonana foana. Dia manaiky foana tarihan'ny fanamasina amin'ny fotoana rehetra fa Jesosy eo foana dia tahian Jesosy tompoko. Ndao tiaka mafon'i Jesosy témoignage farany direct. Aorianan'ity dia misy an'ilay témoignage avany. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy nofahako mijoro vavolombelona eto amintsika rehetra. Fa raha misy ny atao hoe tsy mendrika hozy izy Paoly amin'ireny dia izany lohany. Tsaroko hoe taiza taloha fa aiza amin'izao noho ny amin'i Jesosy izany. Dia te hilaza aminao hoe fitiavan'i Jesosy ianao tsy ny kondisieny tamin'ny tsy fahamendrehanao. Fa tiany fotsiny ianao dia ampy anazy izay. Fa ianao no mila manantona azy. Ianao mila manaiky anazy. Dia za be dia be no nijoro vavolombelona momba ny fianarana teto. Dia niraisiko ilay izy hoe mbola ho avy Jesosy ny fotoana hijoroana tamin'io zavatra tsy vita io. Teo amin'ny fianarako tsy vita amin'ny fianarako satria nisy blocage ilay izy. Tokony natao soutenance tamin'ny herintaona za fa ilay projet nataoko tena tsy nety mifaha mihitsy. Nisy erreur foana ilay izy. Resaka développement moa ilay izy. Développement web izany ilay izy. Dia ilay application namboarina tena nisy erreur tsy mety mifaha mihitsy ilay izy. Dia ny data ny nanakaiky foana. Dia nefa tena za tena niteny tamin'ny tao an-trano mihitsy hoe tena tsy mety ho ilay izy satria ilay projet moa tsy projet tsy ino ilay projet ny tokony nomeko an'zareo zany fa projet hafa nomeko ny chef de parcours-nay. Dia nefa nataon'ireo toronakaty amiko projet hafa mihitsy, zavatra mbola tsy nataoko mihitsy. Dia normalement zany manomboka eo za vao tena manomboka mianatra an'ilay zavatra tokony atao amin'ilay izy. Dia tsy haiko moa ilay izy tao anatin'ilay izy dia rehefa nandeha ilay izy dia tena tsy nety mihitsy ilay izy. Dia resaka tamin'ny tao an-trano tena tsy ho vita ho aty. Fa tsy haiko izay atao satria ny data ilay soutenance tena efa akaiky kely. Dia tsy vita ho aty. Fa tsy haiko izay atao. Dia zareo moa tao anatin'izany nanome solution be dia be hoe satria mpiara-mianatra aminay zany nanao moyen hafa. Misy mpampianatra izay dia izay mpampianatra izay daholo nanao ny akamaroan'ny projet an'zareo zany hoe mandoha vola zany payé-ana ilay mpampianatra. Dia ilay mpampianatra manao an'ilay projet. Dia ozy izy nyteniko tamin'ny ray aman-dreniko hoe tsy sitrapon'i Jesosy ho azy zany fa manao kolikoly zany. Dia za nijoro foana teo amin'ilay sitrapon'i Jesosy hoe na tsy vita ary ity tsy maninona ho fa za hijoro eto amin'ity sitraponao ity hoe tsy mandeha araka an'izay fanaon'izao tontolo izao fa mijoro eo amin'izay tianao hijoro koa. Dia tao anatin'izany nefa nangataka ny tolosaina taminazy zany hoe mba hampio azy zany za ahafahako manao an'ity rehefa tsy hanao an'ity ihany. Dia nangataka an'ilay fanampiana tao anatin'ilay izy dia tsy vita tamin'iny zany aloha ilay soutenance fa voadingana. Dia mbola reportena ilay izy. Dia avy eo mbola nangataka tolosaina taminazy fa mbola tsy nety mivaha foana ilay izy.
tao anatin'izany nefa nytoim-poko a tsy nanana persévérance tsy nanana faharetana tao anatin'ilay izy a dia rehefa nandeha amin'izay ilay fotoana dia ny ao an-trano moa mbola manao pression foana dia ny zavatra zarain'zareo tamiko hoe ianao ve mba zanak'Andriamanitra izy ny teny ianao ty mandeha mivavaka foana manompo an'Andriamanitra foana kanefa maninona ozy izy ny teny jerevo reny ny olona mavita daholo maninona ianao ilay zanak'Andriamanitra indray tsy mavita tsy zany ozy izy ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra dia ozy izy ny teniko hoe tsy voatery arak'izay sainantsika ny eo amin'ny fitondran'Andriamanitra dia tao anatin'izany moa tena hoe tena pression ny zavatra koa eo aloha tena manenjika tena kivy aho tao anatin'ilay izy dia nitomany aho tao anatin'ilay izy dia mombonina tamin'i Jesosy aho tao anatin'ilay izy ozy izy aho tamin'i Jesosy hoe nraisiko izany ilay tenin'zareo be dia be avy any amin'izay dia nraisiko ilay izy Jesosy a mety marina izany tenin'zareo izany hoa maninona za zanakao za pa manompo anao za tena manaraka anao amin'ny foko rehetra fa maninona nefa maninona zandray tsy mavita dia nampitsahiva ny fanahymasina ana ny tenin'i Davida saika solavaka ny dikora ny alina tamin'ny fiadana ratsy fanahy tsy arak'izay mety ho fihevitsika foana ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika fa Andriamanitra manana lalana hafa foana hitondranany zanany dia tao anatin'izany a nampatsiva fanahymasina ana izay ny tantaran'ny zanak'Israely teo anoloan'ny ranomasina mena hoe farao aorianao manenjika ranomasina eto tsy misokatra fa eo indrindra nijeren'i Jesosy hoe aiza ilay toe-ponao miankina aminazy dia eo nijereny hoe aiza ny toe-ponao miankina aminazy fa tao anatin'izany za isan'ilay monina zany tao anatin'ilay izy dia vao mainka any a arakaraka monimonoina antsika vao mainka mampanalavitra an'ilay durée an'ilay brisement resaka brisement moa notorotenin'ny papa teto tamin'izay dia za teo ampitoerana teo a to dia ilay fiainako iray manontolo mihitsy voateny tena hoe ny fiainako iray manontolo ilay resaka tamin'ilay brisement tena hoe be dia be manko ny question posé tato anatiko tao anaty teo anatrehan'ilay izy ny teny rehetra nyteneniko an'i Jesosy hoe fa maninona fa maninona fa maninona fa maninona valiny teo amin'ilay toroteny resaka brisement iny ny sasany tena mivaliny teo ilay izy dia za teo ampitoerana teo tsy nateny fa nitomany fotsiny aho satria tonga dia reko nikasika ny foko Jesosy kasika na tamin'ny alehibe ny fitiavana izy dia avy eo koa moa nisy totenin'ny pasteur Jao zay resaka fiandrianan'Andriamanitra hoe aza mikitikitika ny fiandrianan'Andriamanitra zany tao anatin'ilay situation a tereko foana Andriamanitra maly an'ilay izy kanefa ilay toe-poko tsy nety niova hanetry tena eo anatrehany tereko izy amaly ny fivavako kanefa za tao anatin'ilay izy rehefa tsy mivaly ilay zavatra nangatahako taminazy a rehefa tsy mivaly ilay izy a dia nanaraka ny sitrapoko amin'izay a dia niezaka nandeha nitady moyen tamin'ny herin'ny tenako a tsy nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra ntsony aho zany fa niezaka nitady moyen tamin'ny herin'ny tenako a dia niezaka nitady mpampianatra nanampy anahy lasa tsika zany rehefa tsy manaiky tarihan'ny fanahy dia lasa mandeha araka ny nofo dia lasa ataon'ny nofo mijaly tsika satria tao anatin'izany tena tsy misy fiadanana na mitady mpampianatra ary ah tena hoe tsy mahita tena ohatrany hoe Andriamanitra mihitsy manampina an'io lalana io mba hahatonga anao hiverina hiakohaka eo anatrehany dia tao anatin'izany a tady mpampianatra dia rehefa nresaka tamin'ilay mpampianatra dia tao anatin'ny sain'ilay mpampianatra ko ohatra n'ilay teneniny tao an-trano ihany hoe payena ny volany dia izy manao an'ilay projet dia zany teny taminazy hoe tsy zany ho any tiako tsy zany mety ho aho fa ny angatahako aminao fotsiny ao fanampiana zany hoe manampy anazy zany ohatrany hoe rehefa misy zavatra tsy haiko dia mampianatra izy ohatrany hoe mianatra ihany zany ao anatin'ilay izy fa tsy hoe izy nanao an'ilay izy lasa mandeha amin'ny tsy fahamarinana ary vao izy manao an'ilay izy dia tao anatin'izany moa izy tsy mety tena naiky dia tena hoe tapidalaka le tanteraka zany teo dia tsy hitako intsony dia nandalo amin'izay fampianarana mahakasika ny brisement mahakasika ny fiandrianan'Andriamanitra dia nanomboka teo za dia niverina nandohalika tao teo amin'i Jesosy a dia tena tsapako tao anaty lalina foko tao hoe tsy mila zavatra fa ny fahatsapako fotsiny fa miaraka amiko Jesosy dia ampy anazy zany dia niteny tamin'i Jesosy aho hoe tsy maninona ho afaka tsy mivaly ny zavatra rehetrarehetra afaka tsy mety ny zavatra rehetrarehetra fa ny zavatra ilaiko fotsiny ianao miaraka amiko isan'andro zany teneniko taminazy dia mety hoe be dia be ho any vahaolana ilaiko fa ny vahaolana tena ilaiko dia ianao
tena te hiteny aminao aho fa ny fiainantsika zanak'Andriamanitra tsy mety rehefa voajeo Jesosy. Mety hitady solution be deaibe ianao amin'ny herin'ny tenanao, fa tena hiteny aminao aho mety hiva ihany io fa handalo ihany io dia hiverina indray avy eo. Fa maneke fotsiny, manetrety ianao izy ny tenin'Andriamanitra eo ambany tanana maherin'Andriamanitra dia hanandratana anareo amin'ny fotoan'androny. Dia ny anankiray koa hoe tenin'Andriamanitra nomeny anahy tamin'izay hoe tsarovo izy ny teniny a nitondrana anao. Tsarovo izy ny teniny nitondrako anao tany an-tany hevitra zao 7 taona izao, ampanetry tenanao, izana toetra anao ary andinihana ny fonao, na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Tao anatin'izany za tsy nitandrina. Fa ninona lalovanao? Te hiteny aminao a ny olana tsy lehibe no Andriamanitra, ny aretinao tsy lehibe no Andriamanitra. Andriamanitra ny feny zavatra rehetra sy mahay zavatra rehetrarehetra. Tsy olana amin'Andriamanitra fa ndray kilaka ohatr'izay fotsiny dia mivany ny olanao. Fa ny toe-ponao tian'Andriamanitra hiova. Satria tsy zavatra rehetra izay mety hirintsika hiva. Tsintsiny ireny raha ohatra ka hoe hoveriny fanahinao. Tanjon'Andriamanitra voalohany a ny hamonjy atsika fa tsy ny hamany ny olantsika. Famonjena ny tanjon'Andriamanitra manaraka ho azy ny vahaolana avy eo. Fa tsika mila manana toe-po manetry teny. Ekeo izay fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, maneke tarihan'ny fanahy masina foana. Dia fijoroana vavolombelona faharoa sady azafady fa adiniko ilay izy fa nafatsiva pastera. Dia ny faran'ilay izy a rehefa nanomboka izay vavaka izay amin'izay tamin'i Jesosy dia noentin'ny fanahy masina tamina solution za satria tena hoe nanomboka nanao an'ilay projet amin'izay za. Dia nangatahako fanahy masina hoe fanahy masina efa tsy mety intsony zavatra rehetra fa eto aminao amin'izay sisa amin'ny farany. Dia rehefa nanomboka nanao an'ilay vavaka teo za dia nanolo-tsaina na amin'izay fanahy masina. Noentiny tamina etape be dia be tsy takatry ny saiko tao anatin'ilay codagen'ilay application zany. Dia noentiny tamina etape tao anatin'ilay code nisy zavatra be dia be modifie tsy za tena tsapako hoe tsy za nanao an'ilay izy fa izy nanolo-tsaina ana. Dia teo dia mivaha ilay erreur tsy mivaha hatramin'izay. Afrina moa no nitraitenao an'ilay problème. Nefany a le projet io a teo amin'ny efa 6 mois teo sa 7 mois io erreur anankiray io mivahako. 5 mois fa rehefa nitodika tamin'ny fanahy masina dia nitoloran'ny fanahy masina hevitra dia vita tao anatin'ny fotoana fohy. Ndao tsika hitehaka ho azy Jesosy. Ya, témoignage manaraka. Dia farany a za nanana anjara fanompoana tao anatina cellule de prière anankiray zany hoe tao anatin'ny fitarihana an'ilay cellule de prière zany. Cellule de prière ana jeune moa ilay izy. Dia ilay izy a ny toe-poko a tamin'izany nomeny fanahy masina fanomezam-pahasoavana zany mba afaka mizara. Nefany a tena tsy avy amiko ilay izy nefa zany lasa nitady laza, tady dera, tady voninahitra tao anatin'ilay izy. Kanefany a raha ny zavatra rehetra nomeny antsika, raha ianao mahay mihira, na ianao mahay mitory, na ianao mahay zavatra be dia be fanomezam-pahasoavana, tsy avy aminao any ilay izy fa izy nanao an'ilay izy. Dia maninona nefa tetavintsika ho antsika ilay voninahitra, tetavintsika ho antsika ilay laza ary tetavintsika ho antsika no hisandratra. Lasa nanana ny toe-pony fariseo sy ny mpanora-dalàna teo anatrehan'izany. Te hiseho, teo asandratra. Dia tao anatin'izany mbola mipriven Jesosy indray ilay asa fanompony. Netomboan'ilay izy aloha nesoriny tsikelikely daholo nesoriny tsikelikely daholo ny leader niaraka tamiko dia nifindra tamina sehatra fanompona hafa. Dia tao anatin'izany dia za rery sisany teo. Dia tena hoe natsiary brisé tanteraka mihitsy a. Dia avy eo moa ilay asa fanompona rava tanteraka mihitsy. Dia nanomboka nanetry tena amin'izay aho hoe tsy maninona, afaka tsy manompo a fa ny zavatra fantatro hoe aleo ianao nisy io fa tsy za. Tsika na pastora niza tsika na louange na iza a tsy tokony ho antsika ny dera, tsy tokony ho antsika ny laza fa tokony ho an'Nazarery ihany. Dia voninahitra ho an' Jesosy ihany asokany tsofobe. Alléluia, andao hiteka mafoan Jesosy. Anaraka an'ilay témoignage avy any ivelany tsika.
Brüder und Schwestern in Christus Jesus, ich möchte gerne ein kleines Feedback geben. Es geht um ein Retreat, das vor jetzt einigen Wochen gewesen ist in Toulouse in Frankreich, und da waren wir als madagassische Community und ich als Deutscher, ursprünglich Deutscher, und Zay groupena malagasy avy eto Allemagne dia niaraka tamiko zay allemand ary mipetraka teto Allemagne koa ary miteny allemand izahay dia zay zay no nakany Toulouse tany France. Hier in Deutschland aufgewachsener und geborener Mensch. Und ja, wir haben dort Gottesdienste erlebt, wir haben dort gegessen in der Gemeinde, dort übernachtet. Es waren 2 Tage, es war ein mipetraka tany amin'ilay toerana nanovana an'ilay retraite spirituelle zay dia misaotra an'Andriamanitra kosa satria afaka natory tao amin'ilay toerana dia afaka nisakafo tao ihany koa nandritra an'izay indroandro zay. Spiritual Retreat, und wir hatten sogar das Privileg, dort in der Gemeinde übernachten zu können. Und ich will nur kurz berichten, ich als Deutscher, dort wurde Französisch gesprochen, Madagassisch und auch ein bisschen Englisch. Dia apita kely ianao tatitra aminareo fotsiny ahako hoe amin'ny allemand anahy zay teraka teto Allemagne ary miteny allemand dia nefany ny zavatra niresahana tany ny longa ny fampiresahana tany dia teny frantsay na malagasy na kokoa indraindray misy teny anglisy kely. Und ich als Deutscher war dort natürlich konnte nicht in meiner Heimatsprache sprechen die ganze Zeit, aber ich muss sagen, mein Herz hat, glaube ich, alles verstanden, mein Verstand. Dia amin'ny allemand anahy somary sasatra kely tamiko ihany nazavana ny zavatra rehetrarehetra fa nefany tena tsapako hoe ny foko nefa nahazo ny zavatra rehetrarehetra izay nampitain'ny mpanompon'Andriamanitra tany na dia tsy tamin'ny fiteniko ary ilay izy. Verstand hat nicht alles verstanden und ich habe Gottes Gegenwart sehr stark. Amin'ny maha-olombelona anahy raha ny fahazahoako anazy tsy azoko ilay izy fa ny foko tena nahazo tsara nefany ny zavatra nampitain'Andriamanitra anako ary tena natsapa tanteraka ny fanatrehan'Andriamanitra tao anatin'iny fotoana iny. Erlebt dort. Es war eine sehr gesalbte Atmosphäre, das hat man gespürt, das habe ich gespürt. Ary niaina zavatra tena hoe tsy takatry ny saiko tao anatin'ilay atmosfera izay niainanay tany tena hoe zavatra mbola tsy niainako mihitsy fa tsapako ilay izy ary reniny fanahiko tany anaty lalina tany. Gespürt und ich habe oft geweint, ich wurde sehr stark berührt, hatte Tränen in den Augen und nitomany ankasy amin'ny fanahy masina ary tena nisy fotoana nitomany foana raraka foana ny ranomasina noho izay fahatsapana izay. Bin auch auf die Knie gegangen. Es war eine sehr, 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 sehr starke Zeit. Nandohalika mihitsy ny arahako satria tena tsapako loatra ilay herin'Andriamanitra ary tena hoe tena mahery be ilay izy zavatra mbola tsy niainako mihitsy fa tena hoe fanatrehana matanjaka be niainako tany. Und das nur kurz als Feedback. Das wollte ich noch geben. Und genau, das war in Frankreich, in Toulouse, ein 2-tägiges Spiritual Retreat. Als Information für euch. Macht's gut, ich wünsche euch alles Gute. Goodbye. Dia izay nitatitra kely tiako ampitainanareo ny zavatra tsapako nandritra ny fotoana retraite spirituelle izay natao tany Toulouse tany Frantsa iny dia misaotra indrindra dia tahiny Jesosy velomatoky. Nao tiaka mafy ho an Jesosy tsika dia manasa antsika hitsangana indray mpanompon'Andriamanitra. Tovy mafy ny tiaka ho an Jesosy. Alléluia. Nareo ve tsy mahita hoe misy paster Jiva any? Any Allemagne misy paster Jiva. Ataontsika ity tanana mafeo an'Andriamanitra sy sotra azy fotsika manontolo. Alléluia. Vavakisika raha iny ny anaran'i Jesosy tena mpifaliana feno nentinay miankohaka eo tongotrao. Fa ny fotoana rehetra dia marina ny teninao fa raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia afovoany. Meo anay maso misokatra mifankahita aminao, tsy mijery tsanganan'olona, tsy mijery olona ampiasaina, fa mahita anao ao anatina fivoriana anankiray dia anao no hisandratra mandrakizay.
misaorana jesosy fa naseonao tany tolozy ny pentecoste olona tsy mahay miteny gasy tsy mahay miteny frantsay tsy mahay miteny anglais nivanginao izy Andriamanitra ary ny zavatra nahavariana azo daholo ny teny gasy rehetra izay nitoriana teo ary tsisy raraka na litera ray ary prof fa naverinao ny andro pentecoste. Androany maraina Jesosy raha olona hafa firenena any ambadika any aza ataonao miona aminao rehefa mangeta etanao zay koa androany maraina tsy ataonao ifahazarany ity fotoana ity Jesosy oetra zay fanamasina dia oka ny teny rehetra zay lazainao izy fiatraikany ao anatinay tsirairay avy mba ho aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Halleluja Jesosy. Andriamanitra tsy natao tanany anao, Andriamanitra tsy mianky amin'ny olony anao, Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao fikasanao ihany tena Andriamanitra tsy natao tanany ianao, Andriamanitra tsy natao tanany anao, Andriamanitra tsy mianky amin'ny olony anao, Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao fikasanao ihany tena
ny anaranao rery nomena voninahitra tompo azy izahay nomena voninahitra fa aoka ny anaranao rery mandrakizay misandrata jesosy misandrata jesosy halleloia aoka izay manam-pofinaina rehetra ity an-tanana ho an'ilay mitoetra miseza fiandianana mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompotompo halleloia misaotra jesosy ho anao mandrakizay mandrakizay ilay mitoetra miseza fiandrianana neny voninahitra ny ady ny saotra ny fiankohofana ny fiderana mendrika ho anao rery zany amin'ny anaran Jesosy amen. Tiafa mafy ho an'Andriamanitra mahazo toerana toko halleloia. Androany dia zarantsika ao anatin'ny fotoana fohy ny hoe mifankahita amin'Andriamanitra ao anaty communion. Avereny hoe mifankahita amin'Andriamanitra ao anaty communion. Zava-poana fivorintsika androany maraina raha tonga eto ianao hifankahita amiko na hifankahita amina olona anankiray fa tsy hifankahita amin'Andriamanitra. Ny tanjon'ny fivoriam-bavaka dia hifankahitana amin'i Jesosy. Sady zany ny ten'Andriamanitra dia manambara amintsika fa raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia aiza ozy izy eo afovoany ahy. Tiako fantatrao fandroany maraina Jesosy dia présent mihoatra noho ny présence an'ilay olona hitanao eo akaikinao. Jesosy rehefa niteny hoe ho eo amin'ny toerana anankiray dia eo amin'ny toerana anankiray izy. Raha misy 2 na 3 tian'Andriamanitra ny fiombona am-bavaka isika mivory miaraka mivavaka voalaza an Jesosy fa ho eo afovoany izy. Matio toko 7:20 ndao mitsy raisitsika izay teny izay dia tena hitantsika fa voasoratra ato anaty baiboly fa Jesosy mihitsy no niteny sy nilaza zany. Alleloia. Ozy izy ary lazaiko aminareo koa raha misy 2 aminareo mifanaiky aty ambony tany na amin'inona na amin'inona ka angataka izany dia ho azo ny avy amin'ny raiko izay ny an-danitra izany. 20 fa na aiza no iangona ny 2 na 3 amin'ny anarako teo afovoany tsy miankina amin'ny toerana le izy fa miankina amin'ny olona mivory amin'ny anarany le izy. Rehefa vory amin'ny anarany rehefa ny anarany no antony fivoriana dia eo afovoany izy. Zao anefa mahagaga fa eo afovoany izy. Eto izy miaraka amintsika fa maninona le allemand ny tonga dia nikasihan'Andriamanitra nahazo teny gasy nefa tsy mahay miteny gasy sady tsy mahay miteny frantsay tsy mahay miteny anglisy fa miteny allemand. Fa maninona izy no mivangin'Andriamanitra tao anatin'ny retraite spirituelle ao anatina fivoriana hitoriana ny teny. Fa maninona izy nahazo an'izany tao anatin'ny olona be dia be. Ny antony tsotra satria nampiasa ny fony izy tena tia hahita n'Andriamanitra izy fa tsy hijery tsanganan'olona ao anatina fivoriana izy. Tsy olona mifidy mpitory na teny enoana fa matokony olo le teny ny interprété ny fanahy masina avy aminy. Tsy ny teny rehetra no interprété ny fanahy masina. Tsy voatery ianao an'izany ny fanahy masina fa matoa le teny na diky mety aminy ary avy aminy. Ndao tsika ity tanina ho amin'ny fanahy masina izay manome antsika ny révélation mpahamarinana avy aminy. Dika ny olona afaka mandahy izay teny tsy tiany raisina fa le allemand tsy afaka nandahy fa nadika tamin'le teny na tsy tiany raisina. Tsy ny teny rehetra mampety anao ny tian'Andriamanitra dika aminao. Raha sendra olo-kafa tsy tompon'le teny no mitory fa matoa dikany aminao le izy teny mety aminy. Tadiofa tsisy olona tia mandre teny mpanitsina raha tsy vonina ny ova
fa ny teny mpantsiana fanafitohinana ho an'ny olona tsy vonina andray fa halleloia ho an'ny olona vonina ny aina. Ry kristianina malala amin'i Jesosy Kristy, efa katoko asimby akaiky ny fotoana iverenan'i Jesosy hampakara ny fiangonana ho ao aminy. Tsy fotoana izao hivazivazintsika ntsony ro teny mpahamarinana rehetra sy fanitsiana tian'Andriamanitra nanganana antsika. Halleloia, zavatra mahagaga. Nandraitsika misy fotoana tia hita n'Andriamanitra ihany, fa maninontsika tsy manana an'izany fahatsapana zany ao anatina fivoriana anankiray sahala amin'izao. Hoentiko ao anatin'ny fotoana fohy androany mifankahita amin'Andriamanitra ao anaty communion. Ny Baiboly dia milaza fa tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ny teny dia Andriamanitra, ary izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. 9:7 izy nariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nariana izao zavatra ary rehetra izao na dia iray azy. Izy nisy mpiainana ary ny fiainana fanazavana ny olona. 9:4 Baiboly dia milaza mazava, ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy amin'indray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Rehefa avy namorona ny zavatra rehetra tamin'ny teny Andriamanitra dia ilay teny ampisiany zavatra rehetra ny tonga olona natao hoe Jesosy. Dia izy miaraka amintsika eto androany maraina. Dia ndao ezaka hisarika ny fifatoanao mba hahafahanao mifankahita amin'ny androany. Amen. Voalohany, ny olona be dia be dia diso fanambarana sy diso motivation, diso finoana. Sa tsy hampianatra anao mihitsy ny hoe tadiavo ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra, fa za hampianatra anao fa raha mahita an' Jesosy ianao dia mananantoka ny fanananao ny zavatra rehetra. Raha tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo miara-nonina tamintsika. Io teny io nariana ny zavatra rehetra, ny dika zany saika tsy nisy ny zavatra rehetra raha tsy izy. Izy ny tokony hokatsahanao, izy ny tokony hokatsahanao fa tsy ny zavatra rehetra, satria izy ny miazona ny zavatra rehetra amin'ny heriny teniny. Androany maraina tiako hotsapanao fa ny fahadisoana mahatonga antsika tsy mifankahita aminy dia satria tsika mametraka vesatra ao anatintsika tonga eo amin'ny fanatrehany hitady ny zavatra rehetra, fa tsy tonga eo amin'ny fanatrehany hibanjina ilay tompony zavatra rehetra sy miazona ny zavatra rehetra. Izy ny ten'Andriamanitra, izy nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Possible ianao tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoentiny vesatry ny zavatra rehetra, lasa misafidy ao an-tsainao izay teny tiana horenesina ny amin'ny zavatra izay irianao avy amin'Andriamanitra. Izany mahatonga ny olona be dia be badelina amina karazana faminaniana ilainy, tereny zavatra ilainy, fantany ihany fa ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, saingy diso ny motivation nahatongavany teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, satria tonga eo izy hiandrandra ny zavatra rehetra. Kanefa ny ahafahanao misitraka ny zavatra rehetra dia amin'ny alalan'ny fanananao fifantohana sy fiombonana amin'ilay tompony zavatra rehetra ho anao. Voalohany, ahoana mahatonga amin'ny teny an'izany? Atsangany ny tanan'izay teny fa ho azavay kely. Jereo tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy nahariana ny zavatra rehetra,
ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariany zao zavatra ary rehetra zao fa mahavariana dia ty maninony jesosy rehefa tonga teto an-tany satria avy amin'ny teny ny antom-pisiany zavatra rehetra tsy tonga zavatra rehetra izy fa tonga olona. le teny tsy naka endrika ny zavatra rehetra ilainao fa le teny naka endriky ny olona. Satria rehefa tonga Jesosy tsy mifantoka tamin'ny zavatra ilainao izy fa mifantoka taminao izy. Naka ny endrika ao izy. Zay no mahatonga ny fahamarinana ara-pifantohana. Tsy apetraka ao amin'ny zavatra ilaina fa apetrakatsika ao amin'ny Jesosy satria isika no ivo ny fifantohany tsy mahareteka ao anatiny. Tsika no ivo ny fifantohany. Hitanareo amin'izay raha vao tsy mitandrina ianao dia ho voasarika ao anatina fitoriana diso mampitodika anao amin'ny zavatra rehetra fa tsy mampiombona anao amin'ilay tompony zavatra rehetra, ivony zavatra rehetra dia Jesosy. Jesosy tsy hoe toriana fotsiny fa Jesosy iainana satria izy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hoy izy Jesosy natongavako mba hanananao fiainana ary zany fiainana zany mitobaka na koa antsoina hoe be de be. Ny akora voalohany namorona ny zavatra rehetra dia Jesosy. Fony izy mbola teny tsy tonga nofo fa maninona ny masoko ny voasakana tsy ahita azy kanefa izy dia ao amin'ireo zavatra marobe sy ny zavatra hitany masoko rehetra saika tsy nisy ireo raha tsy teo izy. Za mahita fa hisokatra ny fahatsiloatsainao androany. Ahita rehefa mandeha rivotra ianao hiditra ao am-bavoronao sy ny voary mananaina rehetra izay ny foronitany masonao, ny rano, ny hazo, ny tendrombohitra, ny avoana, ny lohasaha dia atsiara ianao fa zao rehetra zao dia avy aminy. Fa izy no ny aviany izao zavatra rehetra izao, izy no ny azonazy fa izy ko no antony, izy ane no memboninaitra, izy ane no memboninaitra, izy ane no memboninaitra mandraky za amen. Dia jereo anie rehefa voavalinao ty fanontaniana ity hoe izy antony ahatonga anao ao anatina fivoriana anankiray, amaly ny antsony, amaly ny antsony, amaly ny antsony. Rehefa voavaly ny antsony ka ao anatinao ny fifaliany dia izay fifalianao rehetra tsy mila hoentina mambavaka fa ozy izy ho tanterahako ny fifalianao. Devoly fetsy ahodiny masom-pananao tsy fakahita amin'ilay fototra tena ilainao. Ny fiainana anie tadidio tsy zavatra amboamboarina ezahana mba ety ety ivelany, tsy zavatra amboamboarina ezahana mba ety ety ivelany fa avy ao anaty mamelona mipita ety ivelany. Tsy zavatra avy any ivelany ampidirina fa avy ao anaty avoaka. Fa avy amirakitra tsara ao anatin'ny olona tsara hafanana ao moan'ny olona zavatra tsara mifanaraka amin'izay rakitra avy ao anatiny. Ny rezolta farany eo amin'ny fiainanao mety tsara be ny fahitana azy mandritry ny 70 taona fa ao anatin'ny fotoana anankiray ivoany voafafa daholo ilay 70 taona mba niezahanao satria ezaka avy aminao ilay izy. Fa raha fiainan'Andriamanitra no mampiasa anao tsy afaka andisy fanantenana an'izanizy zany satria le fahatsarana miboiboika no iseho azy avy ao anatinao satria olona manana ny fiainan'i Kristy ao anatinao ianao. Lioka toko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20, ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 4:20. Aitsika tsenjery io le izy mirahalahy mpianatry ny tompona kany amin'ny lalana ho an'ny Emaosy. Nahitan'i Jesosy androany ao anatin'io teny io anantona anao izy. Eto amin'ity fivoriana ity anantona anao Jesosy. Mety tsy hitany masonao aranofo izy fa miaraka amintsika eto izy.
ary tiako mihitsy ny sarika ny sainao sy ny fomam-pananao androany fa amin'ny alalan'ny maheto azy ny apetiny zavatra rehetra eto androany maraina satria fanasany androany tsy fanasan'olona androany fa fanasany tompo amin'liko toko 7 manoka amy 5 ka hatramin'ny 5 ary raha mbola nyresaka sy niara-ny saina izy dia nanantona Jesosy ka niaraka taminy nefa ny mason'ireo no azonona mba tsy hahafantarany azy. Jesosy nandritry ny 3 taona niaraka tamin'ireo mpianatra ireo. Tonga ny fotoana anankiray Jesosy nanantona azy. Jesosy nanantona fa tsy izy nanantona an' Jesosy. Kanefa rehefa nanantona azy Jesosy niresaka taminy dia tsy fantany sady tsy fantany ny tsy hitany. Tiako fantatrao aloha fa ny tsy fahafantaranao hoe eo izy sy ny tsy fahitanao azy hoe eo izy tsy izay no midika fa tsy eo izy fa izy présent foana amin'ny fahamarinany teniny. Raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako eo afovoany aho. Ny anaran'i Jesosy ny vorintsika eto izy zany. Zao ny zavatra nahavariana fa maninona angano mason'ireo no azonina tsy hafantatra azy sady tsy mahafantatra azy izy no azonina koa tsy hahita azy. Mpianatra efa niaraka tamin'i Jesosy nandrehan'i Jesosy ny teny foana fa mahagaga fa sady tsy nalala amin'ny feony tsy nahita azy hoe izy io. Nahoana moa mahatonga an'izany zavatra zany? Olona efa niaraka tamin'ny aman-taona izy roa lahy kanefa sady tsy fantany ny tsy hitany. Misy olona nefa nandray an'i Jesosy tompo hoe miara-dalana aminy kanefa tsy mahalala ny maha eo an'i Jesosy. Mivavaka isan'andro, mifady anina, mamaky baiboly, miara-mandeha amin'i Jesosy, mahalala tenin'Andriamanitra, miaraka aminy. Eo Jesosy manakaiky azy fa tsy mifankahita aminy fotsiny. Proof fa mbola ianao izay olona izay matsapa-teny irery ianao ohatrany tsy mahatsiaro mahita fiainana hoe manana pe zany. Fa tiako ho fantatrao eto Jesosy ary mahita anao izy. Manana vaovao mafalo anareo ahako. Angamba mbola tsy voazo, mbola mety hoe voazona ny masonao tsy mahita an' Jesosy fa tsy midika akory zany hoe tsy eto miaraka amintsika izy. Ny olantsika dia zao eto izy fa mbola misy tsy mifantoka sy tsy mifankahita amin'ny prézensany. Ary io no ezantsika vahana androany maraina. Tianareo ve ty révélation anatina communion androany maraina ity? Amotsitra ny vision anao hifankahita amin'i Jesosy. Voalohany, aza miezaky ny mialoka ao ambadiky ny fahasoavana ampiasana ianao. Ny fahasoavana ampiasan'Andriamanitra ny olona raha tsy mitandrina ao anatina toe-po voafora tsara eo mpanaovana ny asa fanompoana dia manjary manakana ny mason'izay miaino anao ahitanao fa tsy ahita azy. Zay ny masarobidy ny mesazy. Tsy mampaninona hoe olona firy ny aino anao sy liana te andreanao fa rehefa rava amin'ny fivoriana nahita an' Jesosy ve izy? Sa nahita anao aloha fo Jesosy? Rehefa manomboka mepura ny afatrao manambara azy tsy hoe zaraina fotsiny fa débloqué ny fanamasina ny fon'ny olona ao ambadiky le tenim-pahamarinana hifantoka sy hifankahita amin'i Jesosy izay ivon'ny fivoriana satria izy rery ihany no mpamonjy hitondra fiainana sy teny fahamarinana ary lafatra indrindra ho anao. Problema anankiray faharoa tonga eo amin'ny fanatrehan'ny olona tsy tena vonona ny fantoka tanteraka eo amin'Andriamanitra fa miaraka amina toe-po tia fety. Hijery mpihira, hijery mpitory hoe iza no orateur ao, hijery rahalahy sy anabavy
tsy tena sura fa eo Jesosy mandritry ny culte fa za teteny aminao aza tonga eto hijery olona fotsiny miomana eona amin'Andriamanitra. Za zao tsy tonga eto hanira sy mozika, tsy tonga eto hijery hoe ina ny akanjo anaovanao, tsy tonga eto hijery hoe izy ianao, fa tonga eto eona amin'ny fanatrehany. Ny atongavako eto hanome voninahitra an'Andriamanitra. Mila miona sy mahita ary mandre an' Jesosy aho. Mila tanteraka ny fifantohako mifankahita ara-panahy amin'i Jesosy Kristy fa tsy variana amin'ny zavatra hafa. Rehefa miainga avy any an-tranoko tonga eto amboaro ny fo saina fanahy eona amin'Andriamanitra. Mahafantatrareo voninahitr'Andriamanitra ny manafy ny zavatra. Miafina izy. Ohabolina tonga 5:22 voninahitr'Andriamanitra manafy ny zavatra. Fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mahamanta-javatra. Eto Jesosy fa mila mahita azy ianao, mila miombona amin'ny ara-panahy ianao. Ny kalitaon'ny communion misy eo aminao sy Andriamanitra no hahatonga ny masonao ahiratra ahita azy. Tsy hoe tsy eo Andriamanitra na mbola tsy mahita azy ary ianao fa misy fotoana azy ianao mihitsy no antonony. Tonga eo izy resaka aminao, tonga eo izy amalivavaka anao, fa ny mahavery anareo mianaka tsy fakahita ao anatin'ilay fotoam-pivoriana dia satria tsy ao fifantohanao. Tonga eto zao tsy hijery hoe tsara be le bafla sy le micro na le vidéo. Tsy tonga eto hijery hoe ao ve ianona mivavaka androany, fa tonga eto ho an'i Jesosy. Aza miandroly liteny zany aminao ohatrany hoe mandre hafa eto Andriamanitra. Fatsapan'le olona efa zatra miombona aminy zay. Mety ho mpitandrina izy, mety ho mpanompon'Andriamanitra izy, mety ho izale izy. Fatsapako zay tena reko resy latra satria efa misy fomba fifakazarako aminy ao anaty fiombonana. Azahoako antoka fa prezanao zavatra izy. Ao anaty fiombonana zany misy mot de passe satria izy fanahy zanofo. No zany misy zavatra ohatry ny alefan'Andriamanitra zany ananako fahatsapana hoe feno fepetra. Mahatateraka ny zavatra tian'Andriamanitra mpanaovina sy ny zavatra tian'Andriamanitra isehony ao anatina fivoriana anankiray. Za afaka miteny fahatsapako manokana fa ianao koa mila mahita azy ao anaty communion, mila conscient tsara ianao tonga saina fa eto izy. Resakitsika ny tantaram-piainan'i Jakoba ao amin'ny Genesis toko fa 20:1-7:20 fa tsy nganiko manokana ao ambokiny Genesis toko 20 ny 9:9. Azo no vakina ny an-trano. Ary Jakoba natsiaro tamin'ny torimaso ny tenanao hoe ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehovah, fa izany tsy nalala. Mety na torimaso Jakoba ny ondam-bato fa teo Andriamanitra napahita azy fa misokatra ny lanitra. Nisy anjely niakanidina teo amin'ilay tohatra fa izy ny tsy tonga saina hoe teo izy. Inona ny zavatra tsy fantatrao zao? Raha misy milaza melo tamin'i Jakoba fa eo amin'ilay toerana natoriana io ny Betela zany hoe misy protocole ny teny taminy tonga eto amin'ny tranon'Andriamanitra ianao ry Jakoba. Misy tohatra eto ane mivezivezy makany an-danitra sy midiny e. Raha nisy ny teny melo taminy tsy natory izy. Azoko antoka fa tsy natory izy. Fa ny mahatonga anao matory eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria tsy fantatry hoe aiza ianao. Iza ny manasa anao. Eto ianao nefa variana satria tsy fantatrao hoe aiza ianao. Raha fantatry Jakoba melo fa Betela ny nisy azy dia tsy natory izy. Hafa mihitsy ny zavatra nataony raha nisy olona nampiomana azy fa teo Andriamanitra. Anio tsy misy protocole milaza aminao fa mamangy anao Andriamanitra, fa ny mahatonga anao tonga eto androany tsy tiako ho amin'ny fahazarana fa tiako ao anaty fifantoana satria mampilaza aminao fa eto Andriamanitra. Mety misy olona tonga eto hijerijery fotsiny ny antony nahatongavanao. Problème mira ny rehetra ianao tsy mipartisipe satria ianao fa mahay be. Hallelujah. Proof mira ny olona ianao tsy mira. Midera ny olona ianao tsy midera.
mandiha ny olona ianao reriny tsy mandiha tonga ianao fa tsy ao mihitsy dia zao koa le karazany olona tsy miomana eona amin'ny fanatren'Andriamanitra tonga ianao rehefa mety aminao fa rehefa tsy mety aminao dia tsy tonga ianao manao ny programanao fa tsy mba mihera amin'Andriamanitra kory ianao mba hampidirany ny programany ahafahanao miombona aminy eo amin'ny fanatren'Andriamanitra milalao tablety milalao telefônina mametraka kasika ao anaty fivoriam-bavaka tsy fantatra hoe maninona fa ho aiza marina ianao dia ho aniza point d'interrogation ozy izy ny vazaha tovy ihany na rosy Jakoba teo fa samy tsy nahalala hoe eo Andriamanitra miangavy ianao androany maraina aza velan-dalo ty famangina androany maraina ty aza misaina hoe programa spesiala vao eo Jesosy fa mety olona telo fotsiny dia afaka manao zavatra goavana noho ny eo anivon'ny olona amanaliny Andriamanitra ny baiko atateraka ny fisehoany amin'ny endrika tsy takatry ny saina dia tsy miankina amin'ny isan'ny olona vory miaino azy fa ny fo mangetaeta azy nlazaiko teto fa folona ny tao Samaria fa ny rany Filipo amina tandapy Etiopiana anankiray lozana le folona fa le olona ray nandrahana azy ka le tsy formule mahafinaritra satria feny olona dia eo Andriamanitra fa na olona ray manana fo azy ilozana ny amanalina mitady zavatra fa vonjena ny olona ray manana fo mitady Jesosy fifandraisana am-po no ilain'Andriamanitra fa tsy fifandraisana man-javatra tsy tonga ho zavatra izy fa tonga olona izy amonjy ny olona izy aloha fo miresaka isika ny ambiny rehetra aza misaina hoe raha tsy grande croisade dia tsy eo Jesosy aza velosakana ny sainao tsy ahita azy raha izay no etretin'ny sainao hoe misy programana kristianina ngeza be vao eo Andriamanitra dia olon'ny programa sy activité fotsiny ianao fa tsy olon'ny communion ny fiomborana amin'Andriamanitra fiainana miafina ao anaty tsy mampahita tory ianao raha mbola renao fa misy sakana mantoetra tsy mampahazo aina an'Andriamanitra zany ny olona mikajy ao am-pony zay ampifaly ny mpanao azy raha zay ny fiainanao mahita fi Andriamanitra ary fantopatoany tsara mihitsiny aza miezaka any hoe ty ivelany aloha fa ty azy ianao fa porofoy ao anaty ny hafana amin'ny fitiavanao azy hoe tena azy ianao zany tsy vitany hoe zahay fa any Jesosy any Jesosy any Jesosy any Jesosy ty tenin'Andriamanitra ve mahazaka ny zanakao faravavy raha any ambava ny teny apetrak'Andriamanitra nanarana anao teny keto ary ianao manao kasika teny ampitondrana eto ianao manao kasika satria mafy aminao le teny mpanosina afatra ty tsy avy amiko fa avy amin'ny Jesosy fataro ny position anao mandraisa mesure en danger ny fiainam-pananao rehefa tonga eto ka te hitan'i Jesosy esory daholo ny zavatra rehetra miomana mialohan'ny fotoana atongavany amin'ny fanatren'Andriamanitra dia ny any an-trano fenoy Andriamanitra apio Andriamanitra atao voaraiko izay teny rehetra tokony ho anahy fa raha ohatra ianao ka hanao écouteur tonga eto nanao kasika na ilanao tablety na leto aza miainga any an-trano miangavy ahako fotoana verimaina fotsiny
teo jesosy fa tsy fantatra izy rola Luka 24:15-16 teo jesosy fa ianao ny tsy mifantoka mifitaony jesosy efa miteny zavatra taminao fa tsy voaray satria ianao zatra miaino ina le zatra mi maloto fo vao miainga any an-trano ianao tsy niomanao kory tamin'ny fonao feno lotom-po be mihitsy ianao le mbola voavoto sy mizihatra iny ny ambava fo tonga eo fanatren'andriamanitra tsisy teny miditra zany eo tsy fakahita amin'ny jesosy zany tsika mila manova fijery sy fanao ianao fa manjary milalao ny fiainanao fotsiny milalao amin'ny fiangonana sy ny fanompona milalao ny fiombonanao amin'Andriamanitra mitandremenao pastero mahavariana anahy ozy izy le rahalahy anankiray zay tena ohatry ny mafy be ny fisehoan'Andriamanitra rehefa mandeha mivoaka ianao nahoana fanontaniana mipetraka zany tamin'ity herinandro ity teny aminao fa mitovy ihany ny présence na any na eto na aiza na aiza jesosy niteny raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako teo afovoany na aiza na aiza fa ny mahatonga zany dia zao misy olona mety tsy mahalala any ambadika any tsy mifanerasera tamiko tsy eo amin'ny fiainako isan'andro zany hoe mahatonga jesosy hoe teo amin'ny any tsy nanaja azy tsisy mpaminany masina taniny zany fa le olona lavilavitra samba ny vao nahita ny sokatra ny fony dia tsy nahita olona izy fa nahita fanatrehan'Andriamanitra aza manao ny erreur ny Jakoba atao Betela izy tsy nahalala tao anaty torimaso fa teo Andriamanitra Jakoba mba miangavy aho mivoao anatin'io torimaso nitohatra ekara ny fandraisanao amin'ny lanitra efa voniny zao eto jesosy misy anjely miakamidina eto vonina iaino mivavaky ny olona tsara avy zay vonina ny andray an'Andriamanitra fo madio amin'ny saina sy fietretana madio izy roa lahy monimonina ny amin'i jesosy monimonina izy teny an-dalana kanefa jesosy niaraka taminy fa maninona zareo no mitabataba tsy hoe tsy eo Andriamanitra teo jesosy fa tsy nalala izy roa lahy fa teo jesosy ny tsy fahalalana hoe eo jesosy dia mampitombo tabataba mampitombo fomononmononana miakatra ny tany fitarainana sy fitanisana problème ao atokantrano eo amin'ny fiainana am-piasana noho ny tsy fakahitana fa hoe eo jesosy izy roa lahy teo jesosy fa jesosy ihany noho ny fosahana ny jesosy misy mpampandeamanitra anankiray zay nandeha tantara hitantsika mandeha any amin'ny ainao manjery sy ny karazana izy ty any amin'ny seraserany Facebook sy ny anina nandeha olona mpampandeamanitra dia nanofo nandeha teny amin'ny amoron-drano teny amin'ny fasika dia efatra ny hitany izy zany sy nitiany jesosy dia taitra tampoka teo izy fa ohatry ny roa sisa ny hitany fa nakaiza le roa teo hoe niala azy Andriamanitra nyetretiny fa anazy dia aza matahotra ianao izy jesosy fa dia tongotro fa reraka ianao ara-panahy dia trotroka ianao fa za rery sisa ny hitanao ka ny fahitanao tsy voatery ho marina hoe nakaiza Andriamanitra fa namametra-panontaniana azy ianao dia tia hiteny aminao fa eo izy ary miaraka aminao izy rehefa mety ny communion anao amin'ny alleloia tsisy olona afaka ndresy lahatra antsika hoe tsy eo Andriamanitra rehefa mivavaka tsika ataovy amen tsy mila programa goavana zany fa finoana tsotra mifankahita amin'ny fanatrehany fotsiny ataovy amen le jesosy mitadiavin'ny olona rehetra omesympanao fahagagana le mpamonjy le tena hoe tamin'izany izy nahoky olona tsy omby 5,000 fa izy roa lahy reto tsy na tsisany 12 lahy ry Cléopas tsisany 12 lahy fa mpianatra niaraka tamin'ny zareo nanaraka an' jesosy foana koa nefa fa zao ny zavatra nitranga rehefa tamin'le olona tsy omby 5,000 dia izy roa lahy reo any anaty vahoaka zany hoe mifanalavitra amin'i jesosy nefa mifankahita taminy tamin'izany mifankahita tamin'i jesosy fa eto le jesosy ifanomboanany olona eny amin'ny lalany Jeriko le tiany olona kasiana le tiany olona andraisana fahagagana nanantona azy roa lahy fa izy indray no ampisan tamin'i jesosy namahana olona tsy omby 5,000 teo ry zareo nahatsapa ny présence ny jesosy fa rehefa tonga nanantona azy roa lahy jesosy vao tsy fantany tao anatin'ny programa goavana niaraka tamin'ny olona maro jesosy dia hozy izy roa lahy hoe io jesosy nafana fo mihitsy ry zareo nahitany jesosy fa rehefa tena nanantona sy nanaiky azy roa lahy am'izay satria tsy programa n'olona fa ho azy roa lahy rery mihitsy natongavan' jesosy tsisy programa hafa afa-tsy izy roa lahy teto tsy hitany jesosy sady tsy fantany
lavoko androaniny ianao diso ny famangin'andriamanitra. Aza miandry programa goavana hitanan'i Jesosy. Aza mieritreritra hoe hitanao lavitra izy ao anatin'ny folona be diabe. Ho an'izay rehetra tonga saina eto androany, tiako ny ilaza aminao, eo akaikinao izy, miaraka aminao izy. Tiany ianao, ary izy ianao indrindra no antony ty fivireny ty. Aza mandalo miala ny présence'ny zany na ivelan'ny présenceny, vokatry ny favarim-barianana, every fa eto izy. Ka zany ihany, misy tovolahy anankiray tena akaiky an'i Jesosy ty tamin'izany, ary mpianatra anisan'izay tiany Jesosy, atao hoe Jauna ny anarany. Jauna tena tian'i Jesosy io raha namany io. Za tena variana. Tonga tany amin'ny nosy Patmos izy, dia nentin'Andriamanitra niakatra tany an-danitra, tonga teo amin'ny vavahady. Dia nisokafana amin'ny vavahady, dia napahitana ny zavatra rehetrarehetra tany manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra. I Jauna, apôstôly. Nisokatra ho azy ny varavaran'ny lanitra ary nampidirina ao an-danitra ny Apokalipsy 4 sy ny Apokalipsy 5 vakio hanetrano. Dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa tonga tao izy hitany daholo ny vieillard, le olona. Hitany daholo hoe misy manana maso fito, misy manana an'izao ny zavatra rehetrarehetra manodidina ny seza fiandrianana, hitany daholo ny fahatsarana rehetra tao an-danitra. Hitany daholo fa ny zavatra nahavariana, le teo afovoan'ny seza fiandrianana ny tsy hitany. Andrason'io vakiko kely satoinany fotsiny ary teo alohan'ny seza fiandrianana dia nisy toa-ranomasina fitaritra tahaka ny vato kristaly, ary teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy ny zava-mananaina efatra feno maso avokoa, ny anoloany sy ny ivoany. Ary ny zava-manana io zany izy eo amin'ny Apokalipsy 4 eo afovoan'ny seza fiandrianana mbola hitany hoe misy an'izao sy ny manodidina. Teo izy dia nijery dia nefa ranana n'inona ny tomany ngarainy. Inona nampitomany azy? Satria nandrean'le feo izy hoe tsisy afaka manam-pahefana anokatra ny boky ao amin'ny Apokalipsy 5:5. Dia rehefa nitomany izy dia taitra ny tany an-danitra, fa inona mampitomany an'le zalahy ty? Aty hoe tsy toeran'ny ranomaso tsony, ohatra mitondra tontolo hafa mihitsy aty amin'ity toerana misy anay ity le zalahy ty. Hozy izy le olona. Dia hozy izy le olona, alao fa ampahitako anao sy eo afovoan'ny seza fiandrianana. Dia ny zanak'ondron'Andriamanitra izay voavono sy ilay lioan'ny Joda, ohatrany amin'ny endriky lioan'ny Joda. Dia vao nahitany io Jauna, vao nitsahatra ny ranomasina, satria tonga ny teny fampiononana nanambarany ny fahamarinana ny amin'ny realite an'izay zavatra rehetra napahitana azy. Zatra ny fiainana teto tany rehefa tonga ho mpiangonana Jauna, tsy mijery afa-tsy ny zavatra manodidina, fa tsy mifantoka amin'ilay ho afovoany izay hamany olany. Tena problème dia zao. Ny fahatsarana rehetrarehetra hitany daholo, misy maso fito, misy an'izao, misy ohatrany kristal, misy ny tatarainy sy ny tanysainy teo daholo izay zavatra hitany, akoatran'ilay zavatra important tena tokony ho hitany ampitsahatra ny ranomasina. Zany mahatonga azy nitomany any amin'ny toerana tsy tokony hitomanina. Eto anie tsy toerana tokony hitomanina, toerana tokony hamelomana fanantenana, satria eto anivotsika ilay velona mandrakizay. Ozy izy le vieillard, ozy izy le olona, aviana ozy dia apahitako anao. Napahitan'le olona azy, io ny zanak'ondry izay voavono eo ampovoan'ny seza fiandrianana, nga tsy hitanao. Izy ny mendrika anokatra amin'ny boky sy amany tombo-kase. Raha mitomany izy hoe ahoana zay fa tsisy anokatra ave amin'ny boky ary tsisy amany tombo-kase, zay nampitomany azy satria tsy tsahatra ny fampahoriana mbola tsy misokatra amin'ny boky. Dia nitomany Jauna. Fa ny problème any amin'ny toerana tsy tokony hitomanina ny nampitomany azy. Ny masiny tsy nifantoka tamin'le teo afovoan'ny seza fiandrianana, izay tsy hitany masiny hamahaolana azy. Fa any amin'izay fahatsarana sy firentineteny ivelany, zany ny problème ny fiangonana amin'ny andro farany. Dia ampahiratra ny masosika ny tantaran'ny Jauna. Fa teto tany teren'ny filana, teren'ny arena, teren'ny ositra, teren'ny fitahina, zany zavatra zany le manodidina ny seza fiandrianana. Ny problème tsy hoe le fahatsarana ny tsy misy, fa boky misokatra ny lalana ahafahanao misitraka.
rehefa mahiratra ny masonao mifakahita am'le afovoany seza fiandrianana dia miva my problème dia ozy izy le veillard tsy fitoerana tokony tomaninina ty sokafo ny vision ahita n'leo afovoany ny centre jesosy rehefa hitanao jesosy dia milamina ny zavatra rehetra satria ao am' jesosy ny zavatra rehetra ary ratsy izy tsy ary ny zavatra rehetra noho izy ny zavatra rehetra noho izany rehefa eo izy mety ny zavatra saranga somareteka ao an'andriamanitra somareteka ao an'andriamanitra somare orakoraka ao an'andriamanitra halleloia zany mahatonga antsika faly rehefa tonga eto amin'ity toerana ity ka izara ny momba an' jesosy mirary soanao mifakahita aminy miombona tsara aminy amboary ny relationareo mianaka ataovy zay ampahazo aina azy mianaka aminao fa ny ambony rehetra azarara ina fa manome antoko anao eto mijoro amin'ny anaran' jesosy mety io mety io mety io halleloia satria jesosy reriany filazantsara so nentindy vaizina vokoa izao rehetra nefa eny mazava tondrony eo akaikinao naposakamina any an-danitra tsisy mitomany fa jauna ny tomany tena gaga lelo olona fa maninona ary ty jauna ty fa nga tsy hitanao izanakondro sy lioany io dia androany zao tsika mety mome any jauna efa any kosako fa ozy izy koa miboky ny apokalypsy nety atany ozy izy jesosy ho tahaky ny any an-danitra rehefa fakahita amin'andriamanitra anaty communion ianao dia manomboka tsy hitasotra eny amin'ny endrika ao ny tary miketrona na mafy aza ny zavatra lalovanao fa ny zavatra azo antoka dia zao manam-panantenana sy fifaliana ianao satria miaraka amin'le velona mandrakizay halleluia mitovy any anareo sy jaona rehefa tonga mivavaketo hitanao daholo ny choriste tonga ijery ianao hoe ahoana amin'ny position any anina ohatra mivalana kely ny feo any anina zany ve miatonga avantsika eto ny mpidera hitanao hoe tsy tena mahifolaka loatra ianina fa raha zany teo amin'ny toerana io tena mifolapolako mihitsy ny décoration zao ve mba décoration ny HVKL dire décoration pasteur mitory eo fa raha vo tsy le pasteur mety amiko aloha no mijoro eo tsy ho avy mijery thème inona ny thème ao jauna aza variana mijery manodidina fa mifatoa amin'le fovoan'ny seza fiandrianana ny fivoriana anankiray mirehitra be ohatra ny any an-danitra hitamaso fa tsisy jesosy dia raha tsy lavitra no fivoriana anankiray ohatry ny tena kototo zany no fijery azy fa eo jesosy jauna miimpressionné any jauna ny zava-mananaina tany an-danitra ohatra ny kristal mangano hoano hoe aty an-danitsako aty an-danitsa ozy izy jauna jerena ary tao fito ny masony ry oy feno leo afovoany seza fandriana tsy hitany ny zavatra tian'andriamanitra ho tenenina mo hoe tsy mananatra anareo asanatria fa mifanamasina mampiteny ana aza mampifantoka ny fifatoana any tany Toulouse tsisy fleur naray ary teo amin'ny sena tsisy fleur naray ary fa nidina mifanamasina ary nahavariana mbola tany Toulouse ihany ny zavatra teneniko etseloha sy ny bloky notiny lera namana tonga dia ray kapoka tsisy nanasorana na ny litera ray ary dia manontany ianao hoe mahiteny gasy
peterana voaka dia nadika tamin'ny teny hafa zay zavatra nitoriny œuvre fanamasina zany. Jesosy tsisy ahoany an'izay zavatra hitamaso ety ivelany sy famirapiratany fa famirapiratany folo ny jereny voalohany. Raha tsy mamiratra ny fonao nefa mamiratra ny zavatra ataonao zéro ny notanao. Fa raha mamiratra ny fonao, raha mamiratra ny fonao nefa ohatry ny kitantanina ny zavatra ataonao 20/20 no men'Andriamanitra anao. Mila miovy zasy ianao, mila miovy zao dia zao, tsy miezaky ny aneo anao fa maneo azy mandrakiza. Alleluia, amen. Zany akory tsy midika eo manova tandrametaka dia fleur anankiray ndray fa raha tsy zany tsy tonga fanamasina. Maro koa makolo tonga dia tsy mila zavatra ny pastera mihitsy nefa nitory hoe fleur ray. Rehefa mety ny ao anatinao tsy possible tsy hivoaka mivokatra tsara. Ty ataoko any datako, ty ataoko mety na ohatrinina dia zay alehany any alehany fa mila mba miseho koa eto an-tany ny fanjakany amin'ny endriky ny famirapiratana sahazazy noho izany mila manao zavatra tsara koa ianao. Ty hafa aloha mafy an'Andriamanitra. Maheno an'izany mantsy ny kamo manao zavatra tsara satria kay zany tsy mila déco tsony non. Miangavy anareo déco manaova ny asanareo tsara andraisanareo valipity amin'Andriamanitra zany. Amen. Variany Jaune kanefa ireo tsy manana fahefana monjy azy akory. Variany Jaune nijery an'ireo fa ireo tsy manana fahefana monjy azy. Vanira manoratra izy mitanisa ny endriky ny zava-mananaina zay tsy hamonjy azy akory. Adinina nompony maso nijery le teo fovoan'ny seza fiandriana sady mpamonjy azy. Zay le problème. Tonga eto ianao variana mijery aiza ny solutionko. Mila mikasika kely altara. Mila zavatra mahagaga. Menaka. Vao manomboka mivoaka ao pastera alaiko iny mosoara be lelo iny. Variana amin'ny zavatra tsisy dikany. Fa nefa raha nan Jaune Jesosy indray ny sitany. Ohatry ny tsy eo izy nefa eo. Teo ihany izy. Satria ny fifatohan'ny Jaune amin'ny zavatra hafa fa tsy taminy. Zay tsy voasoratra Jaune nampahitan'le veillard azy hoe io ny zanak'ondry, io le voavono, io le tsy hitanao tokana io no amany boky, anokatra amin'ny boky sy amany tombo-kase, io. Ny fiangonana sahirana amin'ny zavatra hafa fa manadino an' Jesosy. Fantoka amin'ny zavatra maro hafa amin'ny fiangonana fa manadino an' Jesosy. Ry fiangonana verena an' Jesosy. Sokafo ny vision anao amin'ny alalan'ny fanaky ny tory amin'ny fanamasina ahitan'le tokana eo fovoan'ny seza fiandrianana. Tsy ny zavatra manodidina ny hamonjy antsika. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Fiangonana tia lanitra, tia azo ny zavatra rehetra fa nefa manadino an' Jesosy. Za mianatra an' Jesosy ny pastera koa. Tsara mivavaka isan'andro. Natao hoe olona tian' Jesosy sy miombona aminy matahotra sy manajaza ary manao izay akasitrahany. Mametraka amin'ny fiainam-panano ambony ao anaty fandrosoana tanteraka amin'ny fiombonana amin'ny fanamasina. Le fototra indray no adino. Tia onction, fivoriana surnaturelle, blessing, richesse, bénédiction, prospérité. Zavatra maro fa adino Jesosy. Lay fototry ny zavatra etra sy antom-pisiny indray no adino. Jesosy no ivo amin'ny fiankofana. Jesosy no ivo amin'ny voninahitra. Izy no ilainao fa fototry ny filazantsara sy fahasoavana izy Jesosy. Rehefa tonga ianao dia zao ny problème anao. Vavakitsika ho amin'ny mariage pastera. Vavakitsika ho amin'ny voyage. Vavakitsika fa mila azy le azy rehetrarehetra. Ary azy rehetra zavatry ny tany dôly. Sujet de prière feno ka anankiray kanefa Jesosy tsy hita mihitsy ny sujet an' Jesosy ao anatin'le izy.
hoe hiavana amin'andriamanitra mba hiova fo zany hoe mahatonga le tokantrano tsy mety milamina satria ny filanao ivadinao tsisy fifandraisanam-po ho any an-danitra ho any amin'i jesosy na ray ary fa ny zavatra oetinao oety malahelo a pastera fa tsy mity atsony mivola izy mamilava tsy hita zay lehany anao mone ny tadiavinao amin'ny vadinao hoe hiova fo mone miracle mone tsy hita raha misy fa tena malahelo sy mijaly mihitsy afananina lasa misorotoka lasa mitsakatsaka lasa mivoaka fa tsisy fotoananao mba mitombany teo anatrehan'i jesosy mba mitovy ny sujetnareo satria izy no ivo very mivadiko pastera tena le fanany tsy mampalahelo raha voazay no fa tsy hoe mody amboamboarina eo nefa ny anatin'ny foany raha miverina eo iny aloha aloha tena hazavaina tsara le izy am'izay tsika tsy diso vavaka eo anatren'andriamanitra hitanareo mahatonga atsika tsy mahita azy satria ny fifatohantsika dia lasa ny zavatra hafa raha tokony hifantoka aminy izy nitokana sady mendrika hifantohana aza mifantoka amin'ny olana na zavatra mahatery aza velo zany mameno ny lohanao sy ny ao anatinao fa jesosy kristy hifantohana dia izy mpanjinina ho sisy ny boky ny Hébreu 12:2 mijery an' jesosy tompo sy mpanefa ny finoatsika izy manana fahefana amin'ny zavatra rehetra meo azo ny fifantohanao John nahita ny daoly an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo fa zavatra anankiray ihany tsy hitany le manam-pahefana anokatra amin'ny boky sy ny tomboka saina eto koa le manam-pahefana anokatra n'le boky no ilainao zavatra tsy afaka ny anovany ny zavatra tsy afaka anova tsy tahiry fiadarana ho anao niza nizy eto an-tany manambe andana ambany tany ora miadany ireny tsy afaka anao nininina eo amin'ny fiainanao amin'ny fotoana anankiray mifanananao sy zay rehetra misy anao sy zay rehetra ilainao nitokana tsy maintsy ilainao jesosy rery izy rery ny feno ary eo amin'ny fahatanterahana satria izy ny rehetra mameno ny rehetra amin'ny rehetra zany mahatonga anao rehefa tsy eo pasteur fa lasa mandeha mivoaka dia nykoa anao tsy mivavaka zany hoe tsy inona za vieillard misarika ny masonao ahita le zanak'ondro fotsiny eo vovoan'ny seza fiandrianana za tsy mitsinona zany aza mitady nininina ty fa tsy sosotra ty tsisy nininina mampahitanao an' jesosy dia jesosy no mikasika ny fiainao sy manova azy mampianatra anao zay ivantoka amin'i jesosy zato isan-jato fa na za koa aza mbola iona amin'ny manokana ohatry ny eonanao aminy kinona moa ny fampiakinakinatsika eto fa fampitarika tsika samy ao aminy fa rehefa renao fa tena izy ny ilaina ho responsable amin'izay ianao responsable ny ilaiko za ve hiara manokana varavarana fa jesosy no torianay ary mila tonga saina ianao mifankahita aminy azavariana amin'ny zavatra hafa tandremo afaka manana fiara tsara ny olona anankiray fa very any amin'ny elo afaka manana ny zavatra rehetra izy fa very tsy reny no atao hoe feno ianao ivelan'ny reny ny fahafenoana jesosy no ilainao miavana aminy miombona aminy miraisa aminy tsy ositra tsy grasy sy fahasoavana tsy guérison tsy miracle jesosy tsy zavatra fa jesosy kristy avy any nazareta meo lanja izy misy eo antsika eto tany aneo an' jesosy ampahita an' jesosy mila ra-panahy ianao aloha aza mitetateta mihinana desera nefa ny sakafo sy ny zavatra rehetra milahatra eo ambony latabatra mbola manginy fotsiny ny tsirony ny gâteau tsy mahavoky fa vary sy loka amin'ny mahavoky aza manao zaza tia mamy fa tsy voky tsara any zay ampitombo anao fa tary fa tonga ato ianao tsy hoe ho anao ihany fa ho an'ny olona hafa ihany koa satria fantatrao fa rehefa tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia miaina ny fifantohanao aminao fa manomboka mitombo ny fifantohanao aminy misaina zay zavatra rehetra tokony mahaso ny fiainam-pananao fa tsy misaina amin'izay asoanao eto an-tany fotsiny jerynareo ne misy zavatra nde tsy lojika atao amin'i Jesosy matotoko fa 7:1 ka hatramin'ny 2:2 ozy Jesosy hoe andana foy ny zavatra rehetra dia avy anaraka anahako dia ozy izy leraka antendevina ny raiko ahako dia ozy Jesosy avy alao maty andevina maty ao aminy lojika ve zany aminao tsy alao aloha mandeha mandevina dia avy eo mandeha manaraka azy fa iny le zavatra raha zay ny lojika dia zay no an'olombelona fa ny an'i Jesosy
tsy lojika tsy mandeha amin'ny lojika zany izy ka ny fahendren'andriamanitra tsy fahendren'olombelona vetively ianao zany mila miaina tsara koa mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra fa tsy hoe nofobe to ambony tany dia manaraka an'izay tianao non ny olona ny fahalebiazana dia mametraka ny lanjan'ny ara-panahy o ambony lavitra noho ny zavatra rehetra zany atao hoe sensible amin'ny fiainam-panahinao ianao noho ny zavatra rehetra iainanao ety ambany masoana ny fahadalan'andriamanitra dia endry noho ny olona Korintiana 2:1-5 ahoana moa zany ianao milaza fa lehibe efa lehibe eo mitompo ah nisan'ny taona nanompoana nisan'ny asa vita nisan'ny taonanao amataonany no ataonao hoe lehibe anao nefa rehefa jerena tsy maneho an'le voan'ny fahalehibiazany tadiavin'andriamanitra akory ny ao anatinao ny royaume tsy azonao momba azy ny fanjakan'andriamanitra tsy azonao onction ositra nefa raha ndray ny osotrositra reny fa tsy misy fanjakan'andriamanitra ao anatiny rehefa tonga Jesosy izy mihitsy ny teny hoe ositra Mateo 7 ane vakio tsy manenjika ositra tsika tsy natsony atao tany anao démon tsika za zao tsy afaka mizesta kory za feny fanahy masina matoa nampiasaina tsisy resaka nampiasaina za raha mahafantatra hoe mbola tsy tanteraka koa fa mbola eny an-dalam-panamboarana Andriamanitra tsy mahamenatra eto amin'ny alitary zany satria me mandroso makany amin'ny fahatanterahany tsika tsy maharety eka ao an'Andriamanitra halleloja tonga ny revay rehefa apetraka tsara ho ivo ny filazantsara ny fanambarana momba an' Jesosy izy ny tompo izy ny mpanefa izy ny rehetra makasika ny finoantsika atsara ny fifatoana amin'izao tontolo zao sy ny filany Mateo 7:5-7 vakio tsara ny teny ao dia tsotra alohan'ny amaranako azy ififarana fahazakaka nareo amen 5:3 inona ny teny ao lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy ho levina zay le izy inona ny tiany Jesosy ho tenenina so zavatra rehetra hitanao zao ho levina daholo ny apokalipsy ary milaza izy lanitra vaovao sy tany vaovao tokana ny tsy levina fa mandalo ny zavatra rehetra Jesosy Kristy ilay teny velona ny mpianatra roa lahy niaraka tamin'i Jesosy fa tsy nahita na nahalala azy ny problème ozy Jesosy satria malahelo ny zareo ny 7:70 ny sakana mahatonga anao tsy fakahita amin'i Jesosy na miaraka aminao eto azy izy dia esory aloha le fo malahelo nalahelo mafy ry zareo émotion io fihetsem-ponao io mbola ranofo be raha vao zay tonga dia tsy hitanao izy tonga dia voazona ny masonao tsy ahitazina eo ary izy 7:20 mba vakio malahelo be ry zareo tandremo ianao tonga eto nefa tezitra malahelo tsy tanterahana ny sitraponao lasa tsy mahita an' Jesosy ao anaty fotoana ianao fa nivesatrao ihany nentinao mody eto Jesosy fa tandremo nalala zareo fa maty Jesosy dia zay ny tsy nahitany azy nateo azy izy niara-panahy tsy ao amin'ny fihetsem-po fa fahatakarana tandremo ny alahelo ny amin'ny zavatra mitranga ozy izy Cléopas hoe jereo fa masika be mihitsy Cléopas namaly an' Jesosy angatsy rainao mivaovao eto an-tanàna fa angainao vahiny eto Jesosy nyteneny amin'io ny amin'ny Jesosy avy any Nazaretako le lazan'izy nanambara fa matony izy dia tsangana amin'ny andro fahatelo orangatya Jesosy any io teneny raha zany teo amin'ny toerana nitsoka avonseo Jesosy ay izy ohatra zany le mpitory filazantsara mahafantatra baiboly eo Jesosy fa malahelo izy satria diso ny fanambarana azy na hoe amin'ny saina fotsiny fa tsy miombonam-po izy manaraka tsara ny zavatra lazain'i Jesosy hatramin'ny farany ory Cléopas efa taraiky mipasinao ry Cléo miorena tsara dia miombona latabatra amin'ny tompo mba hisokatra indray ny maso tsy maharety eka ao an'Andriamanitra masika be izy mamaly an' Jesosy zany no ataon'ny kristianina maro amin'izao mizara ny amin'Andriamanitra zavatra ohatrany hoe voafehany zany ohatrany hoe manao révélation mahavoafehy zavatra be dia be izy ny fanazavany an'izy nefa tsy ao amin'ilay programa tian'Andriamanitra hitondrana azy eo ihany Andriamanitra fa tsy hitan'izay namarinany azy marina mila mahita azy aloha vao miresaka aminy marina mizara an' Jesosy tsy tena mahalala marina momba azy fa misaina fotsiny miezaka fa tsy tafita satria tsy olo ny fanahy fa olo ny fihetsem-po ohatrany Cléopas
olo ny fiatsepo fotsiny Luc 24 ny andiny fahavalambifolo ka hatramin'ny faefatra amin'ny roapolo eo amin'ny andiny faraiky amin'ny roapolo voalaza koa fa natonga andrareo tsy nahitan'i Jesosy disy fanantenana izy nananteny zay fa hitsangana izy tsisy finoana tonga mivavaka amin'ny fombafomba fotsiny tsy misy teny hoe tatitra mazava intsony avy amin'izy roalahy reny Jesosy satria finoana maty no resaka taminy dia niazona ny masony le finoana tsy ahitan'i Jesosy diso ny filazany zareo fa zay Jesosy satria Jesosy miaraka aminy hitanareo na le vehivavy ny teny tamin'ny zareo ary zany rehefa dininy io Luka toko fa efatra amin'ny roapolo dia jereo ny zavatra nitranga fa ohatrany hoe nandainga ary Maria Magdalena tsisy an'izany akory ko angany nitranga zany satria tsy hitany zareo le izy dia tsy nintsony izy fa tonga dia niritona dia lasa ho any Emosy dia jereo nandimy fadimy amin'ny roapolo sy nandimy fito amin'ny roapolo amin'ny Luka toko fa efatra amin'ny roapolo teo amin'izay Jesosy dia hoy sy Jesosy hoe ohatrany tsy mihinonareo izy tena miteny Jesosy tsy nihinonareo dia ny zavatra tiako hamarana anazy dia zao afaka nijoro Jesosy dia niteny tamin'ny zareo hoe ty ary ahy afaka nanao an'izany Jesosy tonga dia nandeha Jesosy satria zareo tsy nafantatra anazy dia tonga dia teny an-dalana dia ohatrany hoe tepitepinareo lahy mpianatra ianareo a fa zao ity ary ahy fa tsy zany nataon'i Jesosy napiditra tenin'Andriamanitra aloha izy ndaony tena tsy haiko na mbola mahazo miteny any ana tsy mahazo tsony ary izy tamin'ny ry adala sy votsasaina ka tsy mino zay rehetra lazay mimpaminany motsy tokony miaritra zany va Kristy ka hiditra amin'ny voninahiny dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny nilaza azy ao amin'ny soratra masina tsy maiky Jesosy ny aneho ny tarehany satria tsy ny expérience nananany taorian'ny fitsanganana ny mamaiky aneho azy amin'ny mpianatra tsy vokatra aloha fa fanivana ao amin'ny teny tanao lesa na Jesosy azy nampiasa teny aloha satria te ametraka amin'ny fototry ny teny ho ambony lavitra noho ny traikefa nananana izy teny manova aloha vao nisokafa ny teniteny an-dalana ireo ka nandray le fahamarinana dia vao tonga tao an-trano amin'izay confirmena tamin'ny famakinana amin'ny mofo fotsiny tonga dia misokatra ny zavatra rehetra ay izy le niaraka tamintsika ay tena teny an-dalana izy halleloia fa izy tonga dia tsy hitany rehefa avy eo miara-miasa masoa nefa ny zavatra rehetra satria raha fantatr'izy roalahy hoe Jesosy teny an-dalana fa tsy voazona ny masony tao anatin'ny tsy finoana dia efa nikasikasika azy izy kanefa taorian'ny fitsanganana mbola tsy azo kasena izy fa le nanjavona iny izy nakany amin'ny ray dia taorian'izay izy vao teo mpianatra amin'izay azony Tomasy nikasihana bravo Jésus halleluia ndao ity an-tanana mafy an Jesosy zany mamesi an Jesosy izy no ilaitsika izy ny fiainantsika izy ny rehetra amintsika misaotra Jesosy no ny raha misaotra Jesosy misaotra Jesosy avy anaty aizinao feloinao fazava misaotra Jesosy veritsika indray mandeha misaotra Jesosy no ny tsangantsika amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy misaotra Jesosy misaotra Jesosy voavoziao avy anaty aizinao fenoinao fazava
misaotra Jesosy eo misaotra Jesosy noho ny rana misaotra Jesosy zavatra sarobidy eo amin'ny fiainana ny anananao fahatsapana fahan Jesosy ianao tsy maninona mety izy ro lahy teny an-dalana ianao no azonina ny maso tsy ahita azy fa tsy izay no midika hoe tsy teo izy raha misy anankiray tena tsy mahafoy ianao indrindra sady tianao amin'ny fitiavana mandrakizay dia ilay tokana eto anivontsika androany Jesosy no anarany tiako ianao hanokatra ny masonao sy ny fonao androany hifankahita malalaka aminy ny zavatra nafinatra tamin'izy ro lahy tsy miverin-dalana izy fa nandroso niaraka tamin'i Jesosy ary mahafinaritra amin'i Jesosy rehefa azy ianao dia zao miaritra izy manitsy ny lalanao mandra-pahatonga ny fisokafanao ao aminy Jesosy tsy manary an-dalana mandrakizay rehefa nandroso izy ka tonga tao an-tranony dia niara-mipetraka mandroso hoe andao inana izy zany tsy miditra raha tsy ianao mampandroso azy satria nilaza andeha lavidavitra izy kokoa zany hoe ilay lavidavitra kokoa io maiky ho any ankavanany ray izy ho any amin'ny ray izy anao fanatim-panorenana ny rany mba ho valideny mahamesia azy fa zao namaiky ary Jesosy tsy samandamy fampandrosoan'ny mpianana izy ao an-trano mandroso hoe andao iary inany dia mipetraka Jesosy nandroso rehefa ninany Jesosy tsy ninana izy fa teo mpamakina amin'ny mofo tonga dia tsy hitany teo ny mpianana vao nahita izy ro lahy hoay hay ve izy niaraka tamintsika teny an-dalana dia teo amin'izay vao nanomboka niova nyresaka izy ro lahy tsy renao ve fa tamin'izy nazavany teny nangorangoraka be ny fotsika eto mety mangorangoraka ny fonao amin'izao fotoana hitenenako izao mety mangorangoraka ny fonao nandray ny teny Jesosy tena zahadao zany vao teny zany isak'izay tonga ho fanatren'Andriamanitra ohatr'izay matery afoana ny motivation hoe mba tsy maintsy ho avy ny andro kosa amahana ny olako ka ilay motivation diso na tonga masoko tsy nisokatra fa androany Jesosy tena apetrako ivo ianao mihitsy ny tiako hita fa ka ianao tena te hiombona amiko mihoatra lavitra noho ny fitiavanao hikarakara ny momba rehetra ary rehefa tanteraka ny fifandraisantsika dia marina amiko anie ilay teninao hoe raha miray amiko ianareo ka mitetra ao anatinareo ny teniko angatao izay tianareo na inona dia io no mahatonga ny Satana fafany tsy ho ao anatinao ny fahafahanao manatsara fiombonana amin'Andriamanitra fa tereny ianao anamboatra toetra ao anaty fiatsaram-belatsia toy ny hoe ezakao zany ny hahatonga an'Andriamanitra hamaly ianao nefa valinao anaty fiombonana ny hahatonga ny zavatra rehetra ilainao ho amin'ray no mpangatahana na inona eto Jesosy androany maraina eto ho anao izy eto ho ahy izy sokafo ny fonao minitra zao hitenenanao aminy teneny Jesosy tia Jesosy mitondra ny foko sy ny fiainako tena te hiova zato isan-jato aza vela izy feo hafa hiditra ny sofoko akoatra ny feo anao mangatalo amin'Andriamanitra satria indraindray ilay feo hafa miditra ny sofonao tsy mitondra anao ho tsara fanala izy fa mamelona ny afo ny ambo fahatezerana misy mpamelona afo tsy mahatsara ny fifandraisanareo mianaka satria fiainam-piovana no takian'Andriamanitra fa tsy ianao ampiasaina aloha Jesosy misaotra anao fa nentinao teto amin'ity toerana ity nandeha an'izany teny zany dia ampatsiaro ahy ianao fa za mihitsy ny fantoanao fa tsy ny zavatra rehetra
fa rehefa mety dia mety ny zavatra rehetra. Sokafo ny vavanao, mihavana amin'Andriamanitra ny ianao. Ataovy izay tonga andrahan'i Jesosy, mialohan'ny fotoana isitroanao azy ikoriana, anadio feo amin'ny fihetreretanao sy ny ao anatinao. Raisiko ny rahan'i Jesosy androany maraina. Anadio ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Anaisitra no tontolo tsaraka ny sitrapony rehetra, tsy ho amin'ny fiainako. Miaisitra ny faratsy toetra, ny faratsy mpanahy, ny avonavona, fialonana, fahatezerana. Zay zavatra tsy nambolen'iray rehetra fa tia ny fanahy ratsy ampidirina ho fiainako, ongotany izany. Ary amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy androany, voahinana sy hisotro androany, hitranga ho azy ny fanasitranana, hiseho azy ny fanafahana. Zay zavatra rehetra iriny foko dia tanteraka satria omeko aloha izay irian'Andriamanitra ny amiko. Avereny izao vavaka izao Jesosy. Manantona anao te hiombona aminao indray. Mamindrafo amiko. Raisiko ny rahanao. Hiasa eo amin'ny fiainako. Velona! Satria velona ianao. Misaotra Jesosy. Amen. Jesosy tompo tamin'ny alina madina azy dia nandreny mofo. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny. Tia ny tenako izay vakina ho anareo. Izao no tovo fahatsiarovana misaora azy. Taka izany koa ny ranom-boaloboka. Manambara sy maneho ny raha ny fanekena vaovao izay nalatsaka ny tompo atsika ho famelana ny fahotantsika. Ka nao vinanao vintsika mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piavany. Voavelany elokosika, voasarona ny fahotantsika ary noentiny lavitra tsy ho fiainantsika ny fahazotsika noho ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Misaora azy. Miara-minana, miara-misotro, miray saina, fanahy iray, tena iray ao amin'i Jesosy sika rehetra. Mino amin'izao fotoana izao fa amin'ny alalan'ny mofo sy ranom-boaloboka ny sotroanao iny, misy fanasitranana, misy fanafahana, misy fahagagana, misy zavatra be dia be satria tonga olona mety amin'Andriamanitra ianao. Ndao tsika itiantana mafy be ho an'ny tompo anohy ny fotoam-pivorintsika ao anatin'ny fanaritra sy ny filazana fohy. Aza misy miala fa mbola hivavaka tsika rehefa avy eo. Alleloia. Ndao hoe tiaka mafy ho an'i Jesosy ny amin'ny teny izay niraisintsika. Alleloia. Hoy izy ny teny Jesosy ihany hoe raha tia ahy ianareo dia inona ny toy an'izay malala? Inona tsara hoe hitandrina ny teniko. Alleloia. Filazana ho an'ny pasteur sa rehetrarehetra mba mijanona rehefa avy eo fa misy fivoriana mahakasika ny rally rehefa avy eo. Mahakasika ny croisade fiombonana azafady tompoko dia mijanona daholo ny pasteur sa rehetra. Alleloia. Mikasika an'izay croisade fiombonana izay ihany any Fianaratsoa ny 28, 29, 30 juin eo amin'ny stady Ampasabazaha, stady Ampasambazaha amin'ny 3 ora. Dia izay ilay croisade fiombonana mandritra ny 3 andro. 3 andro ny Ampasambazaha fa alohan'io misy 2 andro iarahana amin'ny fiangonana rehetrarehetra izay atao amin'ny fiangonana finoana sy fanasitranana ny 26 sy 27 juin. Dia hitantsika eo ambany eo ihany koa amin'ny mois de septembre 29 août hatramin'ny 1er septembre croisade fiombonana ao Mahitsy. Dia ho an'Antsirabe ny 9 ny volana septembre ka hatramin'ny 12 ny volana septembre any Antsirabe, ary any Mahajanga ny 17 ny volana oktobra ka hatramin'ny 17 ny volana novembre ny any Majunga. Alleloia. Zay ny vaovao mikasika ny croisade fiombonana. Rehefa mirava dia misy ny fivorian'ny tanora, misy ny fivorian'ny club d'enfance, ny club d'ado. Alleloia. Alleloia. Ndao aloha tiaka ho an'i Jesosy fa ohatra ny variana be ianao. Tsy haiko inona mahavarianao aloha fa.
dia manantena ako a vokatry le teny teo fa ho tsy atonona ny fotoana amin'ny latsinainy sy talata sy larobia sekoly. Alleloia, latsinainy, talata, larobia sekoly tokantrano a, talata sekoly fanasitranana, ary latsinainy a sekoly famana olana. Dia hiara-iazakazaka tsika satria eo Jesosy a hiresaka amintsika Jesosy a, ary hanova attitude tsika indray fanapa-kevitra avy hatrany a mikasika izay teny latsaka rehetrarehetra eo. Amen. Latsinainy, talata, larobia zany amin'ny fito hatramin'ny valo sasany ao amin'ny super U Analakely Riana faharoa. Latsinainy a sekoly famana olana, talata sekoly fanasitranana, ary larobia sekoly tokantrano sy fitahiam-panary fanambinan toetra. Tongava fahatahian Jesosy ianao anatin'izany a fotoana rehetra izany. Amin'ny zoma amin'ny efatra dia eto amin'ny tranom-pokon'olona Analakely ny fotoanantsika, fotoana mahafinaritra be. Izy aloha ny teto omaly, atsangano hoe ny tananao raha teto ianao omaly, ary raha tsy teto ianao omaly dia atsangano ihany koa ny tananao. Dia ndao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy a, raha afaka dia tongava. Sabotsy ohatran'ny androany amin'ny fito a fotoanan'ny communion a eto amin'ny tranom-pokon'olona Analakely raha tsy misy ny fiovahan'ny fotoana. Dia azadinoina fa le fotoanantsika rehetra ireny raha tena tsy afaka ianao, tsisy ohatran'ny mihinana sur place no ny à emporter. Fa raha tsy afaka moa ianao zany dia afaka mijery amin'ny Facebook a HVKL Mission Events mandeha en direct, dia afaka jerenao amin'ny fotoana manaraka ihany koa, mila averiny reny, mila tsakotsakoiny reny teny rehetrarehetra reny. Dia tsika ihany koa dia manana radio na eto Antananarivo na any Majunga na any Tsirabe, dia mitovy ny marika ahafahantsika manaraka an'izany dia 90.8 FM 90.8 any Tsirabe, any Majunga, ary eto Antananarivo mandeha tsy tapaka ireo radio ireo be da be isorana an Jesosy, fa be da be ny olona voakasika noho ny amin'ny fisiany radio. Ndao aloha tsika hitehaka mafy an Jesosy. Dia be da be koa ny olona voakasika noho ny fisiany programma ao amin'ny FB. Ndao tsika hitehaka mafy an Jesosy ihany tolotsaina avy any amin'ny Jesosy daholo dia fahafahana avy any amin'ny Jesosy ny ahafahantsika manao an'izany. Amen. Dia ao anatin'izany entano ny namana, entano ny havana, entano ny fianakaviana, ary indrindraindrindra ozy izy ny teny Jesosy hoe rehefa mibebaka ianao dia endana entano amin'izay ny rahalahinao. Alleloia. Sotran'i Jesosy tsika ny amin'ny fahafahana nanolotra vola aman-karena tonga teto amin'ny teto an-tranon'Andriamanitra. Raha sitraka ao dia ahinjiry maketo amin'ny reto bokisy reto ny tananao, nanao tsika hivavaka ho an'izany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay, misaotra Jesosy fa nomenao hery izay ahavory harena. Misaotra fa afaka izay nanolotra. Taio ireo izay tsy afaka nanolotra Jesosy, fa ianao kosa mahita ny fony, fa ny fony dia tena anao zato isan-jato. Taio Jesosy izany fahafahana izany mba ho tonga fanan'olona voatahiry hijoro hatramin'ny farany hatrany aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao hitehaka mafy ho an'i Jesosy tsika, andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika hitsangana eo amin'ny toerana misy antsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fototsika manontolo tena tovorenao anatinao hoe niona tamin'i Jesosy ianao. Dia mahafantatra hoe faly be izy hoe miala eto ianao dia mitondra mody Jesosy ianao. Nareo mianaka mifampisaka andao moa itehantarana mafy satria sady eo amintsika izy no ao anatintsika izy. Halleluia. Afofany amin'ny lanitra ny tanynao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Aoka androany maraina izay zavatra rehetra nitanteran'Andriamanitra teto tao anatin'ny fotoana dia ho tonga fiainana ao anatinao. Salama ianao fa tsy marary, matanjaka ianao fa tsy osy, mahery ianao fa tsy malemy. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa za mahita an'Andriamanitra nanao zava-mahagaga indray androany. Za zavatra zany ampatsahivina fotsiny fa efa tanteraka ilay izy. Satria Jesosy nefa nanao an'ilay izy eo amin'ny fiainanao. Io ady lalovanao io fandresenana eo anatiny io. Satria haninao antsika ireny. Halleluia. Andana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompombanao ampahery anao sy ampijoro anao ao anatin'izany. Amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Afofany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy. Saotra Tompo. Saotra Tompo. Halleluia. Misy olona veto mahatsapa fa efa miasa Andriamanitra. Atsangany an-tanazay olona mahatsapa efa miasa Andriamanitra.
efa niasa izy hatramin'ny voalohan'ny fotoana so ny fitenenako hoe eto izy amin'izao fotoana zao vao tena mangoritsina ianao tena eto ny izy pastera fa efa eto izy miaraka amintsika satria izy ny laza zany hoe eto afovoantsika izy rehefa mivavaka isika fantatro anoany Andriamanitra fa ninona fitsapana lalovako dia efa teo ianao miasa fantatro fa ny hoany efa miasa ianao Haleluya tsy miova ny teninao hoe momba ianao naoravazy izao rehetra izao naoravazany tany velona Jesosy tsy maintsy mandresy aho fisay no tazonao ay andreseko fankampanay velony fino fianao no mitondray oampiadananao anome ay fiainao vaovao velonyeny teninao Tupo matuka meti ni vitunda asu quantuka na buba Misy fanontaniana kely tiako apetraka aminareo androany. Mino fa tsy le rôla zao hitako eto. Fa olona hafa mihitsy. Tsy olona very fanantenana, fa olona manana fifaliana sy velona finoana fa eo Jesosy ary miaraka aminy. Tsy Jakob ianao
ka nyteny hoe ay teto izy fa zany tsy nalala fa efa izy nampahalala melohan'ny fotoana tonga havanao fa raha eo ianao amin'ny anarany dia ho fovoana izy noho izany ny olona manam-panantenana ny olona manana fahatokinan'Andriamanitra dia olona afaky ny falina dia ao anaty ady azy satria manana ny tompony zavatra rehetra manohana azy sady zany izary androany vonona ny ideran'Andriamanitra amin'ny fony manontolo iravoravo ampanao azy halleloia horakonaka mampeon'Andriamanitra Alléluia! Dô iaraka iteny amin'ny Jesosy hoe ianao ny rehetra ho anay Jesosy a tsisy am'fatsy ianao e Alléluia! Atao mambony tanantsika ho an'i Jesosy Mama tia isanandro Jehovah Jireh Manasitra naira marari Rasendra marari Jehovah Shammah Izy tsy mandao amisy Miaraka amiko fona Jehovah Shammah Raha matahotra dia manome Fiadananao aie Jehovah Shalom Vitikian Easy Mama tia isanandro Jehovah Jireh Alléluia Manasitra nara marari Rasendra marari Jehovah Rafa Easy tsy mandao anitsy Miaraka microphone Jehovah Shammah Raha matahotra dia manome fiadananao aie Tenena izay rehetra ilaiko aminao Jesosy Izay rehetra ilaiko dia ao aminao Ao aminao Ao aminao Izay rehetra ilaiko dia ao aminao Ao aminao Ao aminao Irao mafiasany Izay rehetra ilaiko dia ao aminao Ao aminao Ao aminao Jesosy Izay rehetra ilaiko dia ao aminao Ao aminao Ao aminao Ankavavony an-tanantsika Yesu mama tia isanandro Easy mama tia isanandro Jehovah Jireh Manasitra nara marari Rasendra marari Jehovah Rafa Easy tsy mandao amisy Miaraka amiko fona Jehovah Shammah Raha matahotra manome fiadananao aie Izay rehetra ilaina dia ao aminao ery Jesosy Izay rehetra ilaiko dia ao aminao Ao aminao Ao aminao Izay rehetra ilaiko dia ao aminao Ao aminao Ao aminao Izay rehetra ilaina dia ao aminao Ao aminao Ao aminao Izay rehetra ilaiko dia ao aminao Ao aminao Ao fahafantarantsika mantompo Asurakuraka mafan Jesosy Laza hoe Jesosy Jesosy Ianao dia ampihoay Ianao dia ampihoay Ianao Jesosy Ianao dia ampihoay Laza ianao dia ampihoay Ianao Jesosy Ianao dia ampihoay Ianao dia ampihoay
tia mafy ny anarany jesosy dao tsika iaraka tia mafy hoe jesosy jesosy voninahitra ho anao rery Alléluia. E alle tia kamatse sosiale. Finerana si misy fetra medikas. Fianco fanareja tulurias. Inja nai. Nede manita. Alléluia si osana mes que wazin finerana kupatanane. Madimeka vanane. Inja nai. Nede manita. As of the favorito. Finerana si misy fetra medikas. Fianco fanareja tulurias. Fanareja tulurias Inja-nai Nedemanisa Aleluia si osana mente que eu azo fiderana kupatanane Madina kabina kamanane Inja-nai Nedemanisa Sulla funa iteran Jesus fe
sandratsika izy a satria izy ny afindrindra alleluia. iza ny tompo ny voninahitra, iza ny tompo ny fahamendrena, iza ny mpamonjy, ary iza ny voavonjy
Sanao ity tanana mampian'Andriamanitra. Halleluia. Jesosy a tena ravoravo aminao zay. Hitany masonao ny eo anatin'ny fonay. Fa tahaka an'ireo olona 420 zaraina teo Andriamanitra. Ny akohaka sy nanipy ny satroboninany eo atongonyilay toetra eo amin'ny seza fiandrianana. Fa mendrika azy rery zany. Jesosy na inona fahatsarana, na inona mba famendrena kely, na inona zavatra hitanao fa mety eo amin'ny fiainanay, dia tsy avy aminay zany fa avy aminao e. Zany mba tonga anay miankohaka manipy sy manaisitra ny satroboninahitra eo an-tampon-dohanay. Ho eo an-tongotra eo mandrakizay fianao rery ny mendrika mandrakizay. Halleluia.
hoanao ilay mitoetra miseza fiandriana mandrakizay ny any aja ny derany saotra ny famendrena ny voninahitra rehetra rehetra miakohaka eo natreanao mampanaiky ny ao anatinay fa tompo ianao manjaka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy dia oka ny zavatra rehetra izay natao teto ho voninahitra ho rery mandrakizay satria ianao no nanatanteraka azy ianao no nanao azy ary ianao ny tompon'izany sy ny fanasana androany oka ny ahery hiatanjaka hatrany tsirairay avy ary aoka ny valiny amin'ny zetra mahafapo avy aminao hiaina ny tsiray avy izay tonga teto na mifanasitrana na mifanafana na mivokatra tsara fahany tsiray avy tsy misendry tahaka ny jaona nefa efa any an-danitra fa tena hoe hifaly satria mahita anao fakahita taminao niaraka taminao teto amin'ity toerana ity toka iseho ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo mampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mianareo fiadanana amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo amen. Veloma tompoko azadino fotoana antsika amin'ny herinandro indray samy ho tahin'Andriamanitra.